Ahoana ny fanaovana sipa araka ny soratra masina. Tanora moa miaraka amiko eto fakafantatra ihany tsika mpampianatra amin'ny université maromaro eto Antananarivo raha tsy teny afa-tsy ny tena ampianarako betsaka ny université Raveljohn ny FJKM, ny université business school ny SCAM, dia mampianatra ihany koa any amin'ny université catholique de Madagascar. Ankoatran'izay misy université privé maromaro indray izay ampianarana. Ny tiako ambara zany dia tanora ny namako na dia efa hariva ary na dia somary efa hariva dia tanora ny namako. Ao nareo dia fomba fitenina tanora koa ny resahako. Aza atao manahirantsaina anareo zany resaka fitenin'ny tanora. Anisan'ny lesona azo tsoahana tamin'ny génération Z. Ny génération Z dia olon'ny communication. Raha nahitinareo tena zany Andry Nirina Rajoelina zany, filoham-pirenena teo aloha, dia olona expert amin'ny communication zany. Ao ve nareo? Tena mahay communication zany. Fa tsy naharaka ny Gen Z izy tamin'ny communication. Marina zany sa tsy marina? Tena voan'ny Gen Z. Mbola tsy nisy fanonganam-panjakana, za moko mahitsy. Mbola tsy nisy fanonganam-panjakana ka tao anatin'ny herinandro ray dia niongana. Mafy zany fanjakana Rajoelina zany fa vitan'ny Gen Z ny nanongana azy. Hoy zareo ka raha tsisy kapisaty, tsy voatery isy kapisaty kapisaty zany mpitaingina mpijapy train fotsiny tena marina. Fa ny fahaizanareo communication ity zany manahitra anahy fotsiny izy ity resaka momba ny sipitsika rehefa avy eo. Tamin'ny andronay taloha rehefa mikoto sipa dia tenena radiso mianay zany soratana amin'ny rindrina soratana amin'ny rindrina sy amin'ny tamboho. Koto égale sa tsy zay moa izy? Zany anay taloha. Fa amin'izao efa tsy zany. Communication nay taloha zany communication mural. Tonga dia ohatr'izay. Fa ty zavatra anankiray ity tena nanahitra anahy satria nampianatra atao amin'ny SCAM dia mba resahako anareo zany. Za zany tena manohana anareo génération Z mihitsy tena manohana anareo ny tsy ombonako aminareo fotsiny dia raha nisy ny teny ratsy be indrindra teto Madagasikara dia tamin'ity hetsiky ny sadiso hienjana. Rehefa tsy hahenompa amin'ity ianao tsy hahenompa tsony mandra-piavin'ny tompo. Tena iny zany lafiny anankiray. Fa le communication fifezinareo communication mihitsy ny tena manahitra anahy. Iza ny mahay mikitika telefônina koa raha ny reniny sa ny zanany? Tsy maraka ny zanaka ianao raha hikitika telefônina. Fa tsy marina zany raha Gen Z. Tamin'ny andronay rehefa mba migrevy dia mitondra mégafône dia tongavy eny amin'ny 13 mai, tongavy eny amin'ny 13 mai. Zay tamin'ny andronay. Fa tamin'ny andron'ny Gen Z tonga dia WhatsApp, Facebook, Instagram, tonga dia Insta. Zao nisy an'izao trano zao zay resahako anareo. Nampianatra zany tao amin'ny SCAM. Gaga mahita ny ankizy, ny akanjon'ny ankizy rehetra tao anatin'ny salle de classe maintimainty be daholo. Dia za hoe misy misy fety amin'ny vozainy reto ankizy reto angamba dia manaraka thème zany reto. Nareo ka misy fety vozainareo manaraka thème. Dia tonga dia namandra na efa kopy ianao pastera. Azonareo ilay izy kopy ahoana re? Mbola tsy kopy ana dia efa tenenareo kopy ary. Zinga be mihitsy. Ry zalahy reto, tsangana le délégué de classe, toy le délégué de classe.
Pastera, raha vao amin'ny 12 zay raha mba azo atao mba mangataka zay mba ravana amin'ny 12. Fa ahoana hoa zay hoe ny kianja. Vao may tsy azo koa le kianja. Ny kianja fantatro zany izay ny Mahamasina Barea. Azareo izy hoe ny kianja. Eny ara hoa. Tsy maninona ary hoa raha ohatra ka pastera ve zay le ty akanjonay ty. Eny ary hoa. Gaga rehefa tonga tamin'ny 12 pile mivoaka daholo ny mpianatra amin'ny salle de classe rehetra. Misy 2 étages. Fa niaraka mivoaka daholo amin'ny 12 zay nampianatra tamin'ny 12. Fa ahoana hoa? Ay zalahy reto zany samy resaka amin'ny mpampianany daholo tsirairay. Azonareo moa izy? Nanaiky daholo le mpampianatra dia nivoaka zalahy. Fa tamin'ny andronay rehefa migrevy nangaronina anaty mivoa mivoa. Zay vao mivoaka. Fa nenizeda tamin'ity zany a. Tonga dia efa mandeha message a. Mandeha messangera, mandeha zay naovanareo anazy ihany. Ay anaty groupe ihany. Tonga teo amin'ny fa ny tena nanaitra anahy dia ity. Eo tetezany Beoririka leo ambony eo. Le gendarme sy police zany mba miaraka amin'le tenue de combat iny dia miaraka amin'le tolki walki zay tamin'ny 19e siècle. Azonareo efa zokony. Zany miaraka amin'ny 19e siècle zany. Jesto tamin'ino zalahy. Le mpigrevy zany avy any manata. Azonareo? Dia nanaitra anahy le mpanao politika zatra nitondra souffleur taloha. Azonareo moa zany? Reny no manatona miresaka ao amin'ny maramila eo. Fa vao andeha anipy grenade amin'izay ny anipy lacrymogène amin'izay le mpitandro ny filaminana. Nizeda teo efa tsy eo tsony. Fa efa tafaporitsaka ry ambany ery amin'ny hostia ry ambany ery dia efa hiditra ny Analakely. Azonareo moa izy? Fa ry zalahy mpanao politika le goaikantitra le génération X sy Y ny sisa tavela miresaka amin'ny mpitandro ny filaminana. Le tena vrai zay nizeda zany efa efa ny kianja. Azonareo moa zany resahako zany? Efa azava tena tonga saina zandray tapitra ny fampianarako amin'ny volana Marsa mba vakansy zany. Ndeha hianatra communication fa verezinareo lavitra. Anatra ho an'ny génération lehibe zany. Penendry zalahy zany. Le maramila mba migesitery amin'ny enao tolki walki. Allô? Aizinareo? Nendry zalahy tonga dia efa mipiritsaka ry ananina ry. Message dia efa dia gaga indray tonga ny Mahamasina. Ay zany ny anaty message ny zalany hoe amin'ny ray eo an-tanimbarin'Andriana. Fa vetivety tonga dia feno olona eo an-tanimbarin'Andriana amin'ny ray. Azonareo ve zany resahako zany? Communication zany. Izay le tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana na tonga azo niongana teo. Harena ny génération Z zany ny communication. Fa io communication io koa tsy amin'ny resaka ohatr'izany ihany fa amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy. Voafehintsika ve ny communication? Fa ny communication dia azo ampitaina soratra masina. Endao ampitaina soratra masina, ampitaitsika amin'ny zavatra hahasoantsika zany le izy. Manohatra fotsiny ao anatin'ny compte Facebook tonga dia tianao Jesosy, tonga dia izao tontolo izao mahita ny tianao Jesosy. Marina zany sa tsy marina? Ao anatiny zany tonga dia eto zao misy tazako eto misy mpianatra eto. Mody tsy miteny fotsiny. Dia anisany nanaitra anahy zany zay. Enjany zany nareo raha hife communication. Fa azo ampitana soratra masina iny. Azo ampitana toriteny iny. Anao afaka mijery ny toritenin'ny pastera Tina ao amin'ny compte ny page FJKM Matsimo Mahamasina official. Toriteny isaky ny alahady ao anatin'ny compte eo foana. Ao anatin'ny page eo foana. Ary tsy nenahy rery fa be dia be. Fa nareo koa afaka miresaka manao discussion. Afaka manao an'izany ianareo zao tsika mitenao manao meeting, manao Zoom. Afaka manao an'ireny nareo. Rehefa ampiresaka dia ampiasao
hitoriana ny filasan-tsara, hitomboana ny finoana izany rehetrarehetra izany. Fampidirana fotsiny izay fa ataontsika hiditra amin'ny tena izy. Ahoana ny fanaovana sipa araka ny soratra masina? Tsisy mahamenatra eto. Atsangano ny tanany izay manana sipa, izay efa manana sipa. Ataova ambony tsara, mitsangana mihitsy e, tsisy mahamenatra, mitsangana. Ao asio tehaka alohan'ireo. Mahazo mipetraka nareo. Atsangano ray a, mitsangana ndray a, izay mba teo kôtiana. Tsy maninona mihitsy, mitsangana. Tsisy mahamenatra zany. Zany mba mieritreritra kôtiana. Ao e, izay mba maniry anana sipa zany mitsangana ndray ary aloha. Ao, tsisy mahamenatra zany mitsangana ndray ary. Alefa e. Ho tondroko rehefa avy eo. Alefa, mitsangana. Aiza, mitsangana e. Tady hitsangana dia mipetraka ray. Mitsangana fa tsy maninona mihitsy. Alefa. Iza no mieritreritra mbola hanao sipa ary? Mitsangana indray ary. Reny zany zao. Zay, jerijery tsara vao mitsangana. Mitsangana tsara e. Ao. Reo telo reo ihany ve? Ko tsy maty ato ko tsy hisotro fitiavana. Petrara. Iza ndray ary a mba mieritreritra hoe za te hikôty sipa. Lehilahy indray zany zao na lehilahy aloha ny anontaniako. Iza ny lehilahy zany za araka mba te hikôty sipa fa tena mbola mitsangana indray tsisy mahamenatra zany e. Zao ne dia efa mba hita e. Mitsangana indray ry zalahy. Eny ary. Tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy misy mihitsy zany filazana hoe mitsangana zao izay vehivavy aloha. Izay vehivavy. Sira fa tena vehivavy se. Tena sira. Andry koa vehivavy. Tena marina. Ary tsy pelaka. Lesbienne. Tsy lesbienne. Petra am'izay ary. Mibanta indray zany zao ohatra hoe mibanta zany zao mitsangana indray ary mibanty. Tovolahy indray zany zao. Tsy ho tehaka indray ho an'ny tovolahy. Tena lehilahy raha namana. Tena bandy a. Misy vehivavy kosa mivaky feo a. Ao ary. Mahazo mipetraka nareo. Manahirana amin'izao tsika miteny zao rehefa mandeha eny amin'ny aéroport na ny ivelany a. Dia misy ohatra eny ambony ny anarana. Dia manao sexe. Dia amin'ny sexe misy masculin, féminin fa misy ohatra hoe autre. Grave, autre. Tsakana indray izay autre. Tsisy autre. Eny ary. Misy amin'izao tsika miteny zao a lahy avadika vavy. Vavy avadika lahy. Izay ny atao hoe transgenre. Ho asehoko ihany rehefa avy eo fa hitanareo rehefa avy eo. Zara vatantsika manko zany zay. Ampatsivo anahy fotsiny rehefa avy eo dia adiniko. Ao a. Ny tovolahy rehefa miteny, rehefa mitory fitiavana, dia miteny izy. Aterina vendry. Sa tsy marina zany zalahy? Raha mahafinaritra. Sa tsy zany? Fa ny vehivavy, izy zao milaza hoe ny vehivavy hoe mikôty sipa sa tsy mikôty? Aza mandainga e. Anontania mamanareo rehefa tonga any an-trano. Fa i mamanareo dia nikôty ny dadanareo. Reto olo lehibe reto io aminareo manambady zao. Dia isefa dia tsy nikôty ny vadiny se. Nikôty. Hitanareo fa izy miteny. Fa ilay fomba nikôtiana tsy mitovy. Ny lehilahy zany miteny izy. Aterina vendry. Fa ny vehivavy. Sa tsy marina zany? Ao a.
Izay natsoina hoe langage non dit, expression non dit. Teny fa le fihetsika manambara azy. Ao a. Fa ny sasany ny lehilahy miteny. Zay zany. Ahoana fanaovana sipa araka ny soratra masina. Ao ary mpanangantanana. Zay tena hevitro lazaina. Tokony anao sipa ve ny tanora sa tsy tokony. Zay manao hoe tokony manangan-tanana. Tavy ambony hoe tokony anao sipa. Sisy mahamenatra io e. Sotra, diny tanana. Zay manao hoe tsy tokony anao sipa. Ao tavy ambony. Asio teka ho an'izy anaky roa reo zany. Alohan'ny idirantsika amin'izay malinana izay andao aloha fatarintsika ny atao hoe sipa. Ny sipa araka ny fijery miabo ny fiarahamonina. Ny atao hoe sipa zany amin'ny fiarahamonina raha le tsara zany jerena dia olona roa lahy sy vavy aloha. Fa ny fiangonana FJKM dia tsy mankasitraka ny fiarahan'ny vavy sy ny vavy ny lahy samy lahy. Io mbola ho resantsika rehefa avy eo zany. Fa ny eto zany lahy sy vavy. Lahy sy vavy mifankatia amin'ny fitiavana madio. Ao. Zany tadidiko tsara mihitsy 17 taona tamin'izany. Dia nanana sipa. Dia le sipa 13 taona. Dia mampiaraka izay roa kely. Dia ina ny ataonay roa kely? Mitaingina bisikileta. Zay zany. Zaza mana bisikileta faly ary manosika an'le mampianatra an'le sipako mitaingina bisikileta. Dia zay zany. Tratra ny dadan'le ankizy vavy izay. Tratra n'izay. Ny mamako moa zany, ny neninay zany mpampianatra. Tratra midiro. Misy midiro anaty tômôbily. Midiro anaty tômôbily nareo. Miditra anaty tômôbily. Natahotra tamin'izay. Natahotra. Diriny ambany bisikileta. Lasa izy nakany amin'ny mamanay. Mamanay koa mpampianatra masika velona mihitsy. Tena masika zany mamanay zany. Nefa tonga tany an-trano dia ozy izy motsy amin'ny mamanay. Mora marita, mpinamana be izy sy mamanay. Zanakitsika ne aria mitaingina bisikileta ary amin'ny anina ary. Ina ngany ataony any mitaingina bisikileta. Dia ozy mamanay tamin'izay. Mpampianatra izy maty androano. Ty vo tena enjana. Dia ozy mamanay tamin'izay. Ora pasy pasy ny anaran'le Pascal. Ny anaran'le raha. Ora pasy idio any anaty armoire ny zanakareo. Rehefa tsy tianareo mitaingina bisikileta miaraka amin'ny zanako. Fifalila rehefa. Faleria. Zao mantsy manana baraka, samy dekonitsika ao am-piangonana. Manana baraka. Azo darao izy. Dia ozy mamanay. Zao no izy Atia ny tokotaninay akaikinay ma tsy misy tokotany malalaka. Aty tokotany malalaka aty milalao bisikileta nareo amin'ny manaraka. Dia rehefa hinana goûter dia makanisa aty an-trano. Azo darao fa zany zako zany. Dia milalao bisikileta ao zay dia rehefa te hinana goûter zay dia makao an-trano. Ndry fankahita foana izay roa. Ao ve? Fitiavana madio zany. Zay fotsiny. Dia mafaly mifankahita e. Ary tsy mahita tory mihitsy rehefa tsy mahita ny anankiray. Olona roa lahy sy vavy miara-mitepy fitiavana kanefa tsy mbola vita fisehoana tamin'ny ray aman-dreniny, tsy vita soratra ara-panjakana, tsy vita mariazy. Zay zany ny atao hoe sipa aloha zany. Tamin'ny andro taloha tany misy karazany be dia be. Misy anarana hafa fa tsy dia hotononiko eto. Ina daholo moa zany ny anarana tamin'ny taloha? Ina laza le sipa taloha? Bokala, ina koa. Samy manana ny anazy be dia be. Ao ary. Eo amin'ny fiarahamonina indray amin'ny lafiny mihiba indray
Ny sipa le tena rasy zany ty resako ty olona ray raiky pity amin'ny vadin'olona anao zany efa vadin'olona de mbola erahany any ny lasy lahy ny vavy samy vavy miaraka sy mifankaty ary io voizina mafy tato amin'ny firenena io de eny amin'ny tokotany sekoly eny zamo zany homone nasionaly sekoly efa tsikema de mahita an'izany rehefa mitsidika sekoly eny amin'ny vavahady eny izy ro vavy tsena tratsy tahotra ka lasy vavy miaraka mifankaty fa misy io ny olona raiky pity amin'ny biby io zany le zoofile io raiky pity amin'ny biby ny sipany zany de rajako ny sipany de biby lava ny sipany dia alika ny sipany sanatria vekisoa ohatra zany fa misy koa ny tokantrano imaso miaraka mipetraka izy nefa tsy vity ninona mihitsy de miaraka mipetraka fotsiny zao izy ao areo zany sipana vita fiancé lefa niseho tany amin'ny ray aman-dreny io zany ny atao hoe fofombadiny ray io le fiancé io zany olona roa efa nifanaiky ka voazaha toetra ary matanjona iroso amin'ny fanambadiana de io misira zay aza mba mifandany zara fotsiny zao miaraka eny aveo misaraka ihany io tena misoatra masina ane io nentina teo amin'ny raha olombelona teo daholo nentina teo amin'ny raha olombelona ny biby Genesis toko faharoa zany andiny 7:20 sy faratrany faraika amin'ny 20 de nentina teo daholo fa tsisy lasa vady ho an'ny olombelona zany voalaza soatra masina fa tena marina zany fa misy olona manao misy tanora adaladala ohatra zany miova foana ny PDP-ny de miaraka amin'ny gisa izy aloha voalohany mandalo voalohany gisa de miova indray le gisa iny indray vorotsiloza de miaraka amin'ny lalimanga indray izy azonareo de faly ery izy miaraka amin'ny daholo zany karazana biby rehetra io fa misy ankizy faly am'zany za manko tsara tareha taramiko daholo ny bandy isan-kerinandro io zany de miova ihany miaraka amin'ny balita aloha miaraka amin'ny eo latsinainy mivadika ny Jean-Cri indray rehefa manaraka de miovaova avy izy ny atao hoe fofombady de efa niseho tamin'ny ray aman-dreny midika le fofombady iny mantsy hoe aseho an'ny ray aman-dreny hoe tiany miaraka amin'ny zanako ka raha maninona ty zanako ty de tsy afaka le anankiray zay ve ray aman-dreny zay dikany zany hoe ianao zany tompona andraikitra am'le olona miaraka aminao zay dikan'le fofombady fa tsy midika hoe zay atao mpivady de ataon'le fofombady ao ary resaka andraikitra iny zany ny atao hoe vady ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny 7:20 ny teny fototra sy teny grika io zany hoe partenos zay le vady ka le partenos ny dikany de mpanampy mpanohana andrekinana mpameny bangy eo amin'ny fiainana zay le partenos ka rehefa andia zany ianao de tsy mety miteny zao hoe andia hiaraka amin'ny mamanao de andao anao roneny ho partenairako satria ina ny dikany andao anao vadiko ny dikan'ny partenaire zany vady ovy ianareo ny vady de fanomezana avy amin'Andriamanitra lova avy amin'ny Jehova trano sy arena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady endrika kosa de avy amin'ny Jehova vady sahaza dikany vady sahaza tandrify sur mesure io vady io fanomezan'Andriamanitra io ary zay mahatonga le hoe aza manaitra ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoanany aza mamoa ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoana fanomezan'Andriamanitra io za zao mba tena mba faniriko vadiko de vehivavy lava ranjanana ohatran'ny karana maranidra ny trorona ohatran'ny karana
matanjaka mahay mihira manao sporo zany mba netretiko vadiko nomen'Andriamanitra vady valim-bavaka ray volana nytrotro azy amin'ny-bavaka ray volana andao leko teo anatrehan'Andriamanitra vady fohy kely nomen'Andriamanitra ana fohy kely izy fohy izy tsy marany izy tsy ohatran'ny karana petakorona ohatran'ny gasy zay nomen'Andriamanitra ao venareo fa ray volana nytrotro azy amin'ny-bavaka nivavaka tamin'izany dia Andriamanitra omeo vady vadina pastera dia tena vadina pastera tokoa izy ary dia tena mahavita ny asa amin'ny mahavadina pastera azy ao rehefa manambady ny zavatra mihiba amin'ny fanambadiana manimba ny fanambadiana dia ny fijangajangana sy ny fampirafesana ianao sady tia mibalitanao ny tia ny bikoto samy hafa zany rehefa anankiray dia ray ny badiana ny voromailala ray an'ny azony olo-tiany tsy mahita voromailala mampirafy zany ianao zay ny voromailala rehefa maty le vadiny iny dia tsy manambady intsony ny voromailala fa misy vorona hafa ohatran'ny akoho zay hitany rehetrarehetra eny dia izy daholo ka ny olona mampirafy sy mijangajanga dia isy n'inona mitovy zany isy ny akoho zany no mitovy ao raha oviana tokony hanao sipa ny firisoana aloha loatra amin'ny firaisana ranofo dia fanoherana ny lamin'Andriamanitra ho amin'ny fitombon'ny vatana sy ny nofo zao rery zanako ao venareo mihaino ana venareo io firaisana ranofo ny relation sexuelle aza maika amin'io io ane ho tratra io tsy raha mandositra tsy manina hoe tsy mandositra io rehefa manambady ianao vous avez 24 heures sur 24 365 jours à gogo fenao mbola tsy manambady akory dia efa manao relation sexuelle leo ihany ianao rehefa ny hafarana amin'ny fotoana tokony hanambadiana amin'izay tsy hita zay afitsiko aza mahay amin'io ho tratra io tsy handositra ao ve ary tena ny teny aminareo ny firisoana aloha loatra amin'ny firaisana ranofo mety mbola tsy normal tsara tsy mivonona amin'izany ianao na ny toe-batanao na ny toe-tsainao anome ohatra aminareo fotsiny fantatra ihany anie ny olona tokotokony efa hanambady rehefa le tovitovy vavy zay manomboka mampiripiritra ny manokana zay izy manomboka mitahiriry vola zay izy manomboka tia milalao zazakely zay izy azonareo efa tetete hanambady izy zay azonareo fa raha mbola tsy tonga am'izay fa zay volany aminao ny gote tonga dia nisy ty paty jaune foana mbola tsy izy zay azonareo foana izy raha le bandy zany mbola bandy zay rehefa izy manombonomboka mitahirihiry zay izy manao économie manomboka manao calcul zay izy azonareo efa mieritreritra ny hanambady izy zay ao fa mieritreritra mboatra trano fa raha mbola eny eo anatin'ny lohany eo fa mbola donaty ihany raha mbola donaty ny eo anatin'ny lohany tsy mbola tsy hanambady izy zay azonareo ve zany resako zany aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy hay fa sitrapony tsy hoe manao sipa dolo ny namako dia mandeha koa hanao sipa ialahy ty le tsy tenina bandy rehetra rehetra zao efa manana sipa dolo aiza zao ny lahy izy zao mety lahy ty raha bofinareo zay no mety ny lahy ty aza mamono fitiavana raha tsy amin'ny fotoana ao efa sitrapony iza ny olona nanao sipa ao amin'ny soratra masina
Ao soatra masina isanao sipa. Ny vehivavy jiosy roso amin'ny fanambadiana dia mitandro ny maha-virjiny azy. Virginité. Mariky ny fahadiovana zany. Fahotana sy heverina ho fantotoana ny firaisana, fahotana ny fiheverana sy fanaovana firaisana alohan'ny fanambadiana. Tena fahotana, fantotoana ny teny zany. Ao, nitsangana hoe izay zanak'Andriamanitra. Tsangana hoe zanak'Andriamanitra. Fa ina mampimehy anareo teo? Mahazo mipetraka nareo. Ina mampimehy anareo? Hoe tsangana ve zay vierge? Fa matika amizay ary. Nitsangana hoe izay tsy zanak'Andriamanitra. Eny ary, ao ary. Ny virjiny zany dia maneho fahadiovam-pitondrantena sy fahamasinana. Dikany hoe masina miavaka. Ianao ve mba tena miavaka amin'ny rehetra? Ina mba tena mba mampiavaka anao? Tsy manam-paharoa. Ao amin'ny soratra masina tena nisy nanao sipa mihitsy tao. Ilay tambanivohitra taraiky tamin'ilay vehivavy Solemita. Ao amin'ny Baiboly zany tonikiran'ny Solomona. Ilay tambanivohitra, tambanivohitra zany. Hoa dia bandina nalavory zany tara tamin'ny sipa 67. Azonareo ve le sary zany? Ao amin'ny tonikiran'ny Solomona io. Rehefa andehan'ilay tantara dia izao. Tsara tarehy be ilay zanakavavin'i Jerosalema. Tsara tarehy, tena tsara tarehy mihitsy. Dia manana sipa io zanakavavin'i Jerosalema io fa tambanivohitra. Avy any ambanivohitra. Fa ny mpanjaka Solomona dia taraiky tamin'ity tovavy ity. Tara tamin'ilay tovavy mpanjaka. Nataony Solomona daholo izay fomba rehetra. Izy olona manana ny vola, manana ny fahefana. Nataony daholo izay fomba rehetra nambatambazana an'ity vehivavy ity hisaraka tamin'ilay sipany izay avy any ambanivohitra. Hainareo tsara ny toy ny tantara, tsy nisaraka mihitsy ilay vehivavy. Ary ilay bantika io tsy nahafoy azy. Io ilay hoe na ny ony maro aza tsy nahavony ny afin'ny fitiavana. Na ny tambatambazana vola tahaka ninona ary zany ilay vehivavy zanak'i Jerosalema, tsy azon-dra Solomona mihitsy. Ny ala maina ra Solomona. Ra Solomona koa moa kolam-bohatra tsy lahitra mihitsy tamin'izany. Fa nisan'ny misipa tamin'izany keo Josefa sy Maria. Misipa ny Josefa sy Maria. Fombadin'ny Maria Josefa. Fasahirana ihany le ry satria namangy an'ny Maria ny anjely ary ny manahirana tamin'le izy le anjely Gabriela moa nareo le anjely? Le Gabriela ne ka anjely lehilahy. Ao ve nareo? Ary ty Gabriel ty isaky ny mamangy tovavy dia be voka ihany le tovavy. Namangy ny Elizabeth izy dia be voka Elizabeth. Namangy ny Maria izy dia nanino Maria? Dia ozy zany le anjely Gabriel mihitsy zany jeo lamboto mihitsy. Tsy zany tsy zany ny ao anatin'ny soratra masina. Tsy zany ny ao anatin'ny soratra masina. Fasahirana amin'izay ary le bandy Joseph io izay sipan-dra Maria. Ina nanahira-tsaina azy? Izy mbola tsy nanao RAS tamin'ny Maria. Azonareo? Nefa Maria naninona? Be voka. Problème zany misy andray zanak'ity. Alay fisarenetreraka efa mipetraha amin'ny plasin'ny Joseph nareo raha manana sipa zany se zao.
Mpanazava moa sa ina ilay izy zay moatra ny tily sa ay ary aka tily mako izy dina zavatra nitranga sahiratsaina am'izay zany raha namana ohatra mbola tsy nanao relation sexuelle zay i Maria Virginy ohatra ny tena sao dia mba nijangajanga na angala-pihinana tany ary ty Maria ity azonareo lay izy ahoana koa dia iny Josefa le tsy niteny le Josefa tsy niteny iny tsy hoe miahiahy Maria fofombatiny izy fa natoky ny Maria izy satria tenin'Andriamanitra hoe hananjanaka ny Virginy sady tsy niahiahy ny anjely Gabriel izy zany no tsy niahiahy mba handiafa azonareo ve ilay izy fa natoky an'izy izy natoky an'Andriamanitra izy ndry fisaka fotsiny raha namana dia tsy rehefa fa tiany Josefa tsara ilay Jesoa zay tsy zanany io azonareo ve zany resaka zany fa napetraka Andriamanitra tao amin'ny Maria zany ny sipa maneho fahamasinana zany le anankiray ilay ry amin'ny tononkirany Solomona na dia nitambatambazany Solomona takininona tiany ana dia tia ihany tokapotakany sy ndrefa io ny tianao dia io tiavo fa sady tiany George ianao no tian'ny Jean-Baptiste ary ianao koa mba matoky an'ilay olo tianao confiance izy mbola mirana iny le hoe asio confiance ho an'ny génération greka zao matadidy an'izany asio confiance fa misy sipa tena nijangajanga mihitsy ao amin'ny soratra masonao sy bandy nijangajanga ny bandy nijangajanga zany dia Solomona ny sipandra Solomona fotsiny niaraka taminy fotsiny ny vady sy ny ranony efa mihoatra ny arivo tsy andalovana mihitsy zany bandy zany fa koa idina zanaka vaviny Lea sy Sekema dia raha natadidina ianao amin'ny Jaona toko efatra andimy fa misoratra amin'ny efatra amby roapolo dia nisy vehivavy koa vehivavy Samaritana le mifanena tamin'i Jesoa teny Ampatsakana tanora zao no miresaka mihaino tsara nareo ianao tsara ty fomba fanaovana tafika masina evangelisation zao ny nanahirana tamin'ny tantaran'ny tompo teny Ampatsakana iny tanora no miresaka amiko zao aza tafitohana io le fanjakany Sikara io maraina be ny olona ny matsaka dia rehefa hariva nokona sakafondray dia amin'iny maraina iny zany ny olona rehetra zany tonga eny Ampatsakana daholo daholo ny olona rehetra fa ny olona menatr'olona zany hoe ny olona manana olana amin'ny fiarahamonina tsy te ho hitan'ny olona betsaka dia amin'ny ray ny makeny Ampatsakana amin'le andro mahamay be iny zany dia iny izy makeny Ampatsakana ovenareo fa ny makeny amin'le amin'ny ray koa dia ny mpivarotena eny zany ny fangalana sipa tamin'izany eny ny fikaotiana sipa dia ianao zany raha vao tonga eny amin'ny ray eny Ampatsakana efa mitady vady ianao zay na mpivarotena dia ina ny zavatra nitranga ry Jesoa nandalo teo amin'ilay fatsakana teo amin'ny ray izy sy ny mpianatra io ovenareo izy sy ny mpianatra tonga teo tamin'ny ray dia jereo indray zavatra nitranga iny nisy vehivavy tonga avy any Atsaka zay ilay izy dia ozy indray Jesoa tamin'ilay mpianany le tia laisany ve mba nona andany laisany mividy hanina fa aloha izaho hijanona eto azonareo zany zavatra zany nalefa ny tompony vidy hanina zany ny mpianatra fa izy nijanona teo dia tonga le vehivavy courage le vehivavy lasa daholo ny bandy le rirery sy iseho azonareo ilay izy dia rehefa tonga teo ny fomba fikaotiana sipa tamin'izany dia miteny amin'le
Mbola mampianatra fa miantso rehefa avy eo. Ny fomba fikaotiana sipa tamin'izany dia miteny amin'ilay vehivavy. Ilay vehivavy zany efa mitondra an'ilay siny avy any izy zany, dia atsaka. Dia ilay bandy zany maka fatsakana mba miserviran'ilay vehivavy. Zay zany ilay izy. Fa ny fomba fiteny amin'ilay vehivavy dia hoe omeo rano aho hosotroiko. Mot de passe zany zany. Dia hoy Jesoa tamin'ilay vehivavy, koraha zany ty le rireriny eo bogosy ampanjany dia rehefa tonga teo amin'izay ifa ny teny Jesoa, omeo rano aho hosotroko. Zesy tamin'izay rehefa ianao ary tsy manana fatsakana akory, tsy manana zinga akory hoe omeo rano hosotroiko. Azonareo? Dia mba somary mampifilafily fanao ny tovavy koa manko zany. Azonareo zany izy? Manampifilafila kely an'i Jesoa izy. Ianao ary tsy manana akory fa nivozana. Dia ozy Jesoa. Dia sipa zany hoe peziko ty azoko ty androany. Kanto zay ny Jesoa ozy hoe raha mba fantatrao mantsy dia ianao no tokony hangataka rano amiko. Satsera izy? Dia avy eo indray tenen'ny Tompo. Ny vavy zay efa mafaly ery. Ty zany zao tena ty ny anjarako. Fa ozy ny Tompo, ianao io fantatro ny momba anao. Fa ianao olona 5 miaraka aminao. Fandimby ny ova PDP indimy ianao. Ary le ao aminao amin'izao tsy vadinao. Grave zany, tsy vadinao. Enjany ty. Natahotra amin'izay izy ary toa fantatry ny Jesoa daholo. Fa io ilay vehivavy teny am-patsakana. Fa rehefa nitorian'i Jesosy Kristy ny filazantsara amin'izay izy, dia farany anaiky ilay vavy teny am-patsakana hoe ianao no Mesia. Tsy hoe ianao no lasa vadiko, fa ianao no Mesia. Ianao no mpamonjy. Inona ny zavatra azo tsy araisina amin'izay? Fantaro tsara aloha ny olona mitsoty anao. Ahoana tsara? Fantaro tsara ny olona mitsoty anao. Fantaro tsara koa ny sipa mifanerasera aminao. Fa tsy zay hita rehetra dia troana je t'aime daholo. Mandalo ny vorotsiloza dia je t'aime. Mandalo ny ganagana dia je t'aime. Mandalo ny poulet de chair dia je t'aime. Kadradraka dia je t'aime. Fa jereo tsara aloha, fakafaka ho tsara. Ao sa tsy eo? Sipatoinona no sahazanao. Za aloha dia miteny aminareo. Manaova sipa silamo ange. Na lahy na vavy ho an'ny vehivavy aloha teneniko voalohany. Manaova sipa silamo ange fa ny silamo dia mahazo mampirafy. Lalàna silamo zany mahazo mampirafy. Dia efa miomana zany ianao vadiny 12. 15. Taraiko aminareo fa fianakaviana izay tsy fampaninana miteny azy fa maty moa le ray aman-dreny. Misy fianakaviana zay Ramila Vonjy ny anarany. Député-ny Osy taloha zany Ramila Vonjy zany. Io Ramila Vonjy io manambady be dia be izy. Dia iterahany daholo le vehivavy. Vadiny kozaingo zany le. Dia inozonareo. Ramila Vonjy daholo. Fa misy Ramila Vonjy ohatran'ny karana le ray. Dia misy Ramila Vonjy be molotra be ohatran'ny Afrikanina reny. Misy Ramila Vonjy ohatran'ny vazavaza. Misy fa Ramila Vonjy daholo rehetrarehetra ireo. Tsy mitovy ny reniny. Samy hafa. Fa be dia be koa ny abany cocktail. Samy hafa tsy fantatra intsony izy ny dadana. Fa ny sipa raha manambady silamo anao zany. Zao zany stratégie silamo zao tsika miteny zao.
manambady vehivavy silamo be dia manambady vehivavy kristianina ny silamo lahy anankiray dia miteraka maro amin'iny izy dia ilay zanany iny a silamo foana. Ovy ianareo? Zany stratégie silamo zany a. Raha ohatra zany manambady folo izy ka miteraka folo aby le folo, firy zay ny zanany? 100 zany. Ovy ianareo? Ny antsika kristiana nefa miteraka ray, roa, ray, roa. Ka raha zany fandehana raha zany a dia feno silamo Madagasikara 2050 lasa silamo daholo Madagasikara. Ka ianao zany raha miaraka amin'ny silamo ka tiako iny ka boko silamo tokoa aloha bogosy taranakesao bogosy. Ovy ianareo? Fa ho anareo tovovavy manambady silamo afaka mamono anao tsotro zao izy arak'izay rehefa. Fa anankiray faharoa afaka mampirafy izy ianao. Dia efa miomana zany a, ianao fahafiry amby folo dia anontany izy fahafiry a. Zay zany le izy. Ho an'ny tovolahy fidio ihany fa ny olona hiaraka aminao ny fanambadiana tsy ny ray andro. Ka raha ianao zany haka an'le ratsy tarehy be reny ianao dia ianao ihany niaraka tory amin'iny ao dia isaky ny maraina dia nahoana nahoana ao ve efa mamaka dia maka tsara eno misy zany zay moskoto rehefa maka dia maka ihany ary rehefa maka ato am-piangonana ihany aloha maka mandeha lavitra. Ahoana? Inona zao neritreretiny se koralina sa ina le olaina? Tsy ampanazava. Avelo zay avelo aty. Tsakana telo. Asio teka aloha anazy. Inona atao am-piangonana zany zao mba eritreretiny se hoe mba ho sipany se? Mety. Ohatra? Mety foana ka. Mety foana. Fa rehefa aty dia rehefa aty dia mety. Ary raha ohatra ka tsy ato fa le mpanompo sampy reny? tsy mety. Tena tsy mety. Ianareo ve zany sipa manatrika eto? Le ry zany avis aux amateurs. Jobanjo koa bogosy mahazo mipetraka se. Dia olona mino an'Andriamanitra. Ianao ihany no sahirana raha tsy mino an'Andriamanitra izy. Kristianina mitovy finoana aminao ny tsara indrindra. Rehefa haka ianao zany maka katolika ianao ohatra ka ino tiako ka mariazy dia manatitra voninkazo reny Maria ery izy rehefa marary sorona rano voasina dia mila miomana amin'izany ianao zany raha izany miaraka amin'ireny. Zaho zany dia miteny hoe tsy hainao hoe ahoana kiry sanako izao bandy eza zany neritreretiny mba hiaraka amin'ireny. Bandy ahoana? Takiny ahoana? Silamo. Tsy mety ny silamo. Afrikanina. Kelmaso. Kristianina. Kristianina ondry sea. Zany ry zalahy. Kristianina. Ny sipa tokony atao dia olona hifanampy anao amin'ny fiainana. Zay le vady sazy. Olona hiaraka aminao. Eny ary. Inona ary tsy tokony atao rehefa manao sipa? Teboka voalohany. Miaraka mamaky ianareo? Inona tsy tokony atao rehefa manao sipa? Fahotana anatrehan'Andriamanitra zany. Io le relation sexuelle. Fahotana ary io mampitandrina anareo hoe tsy maninona raha afaka misy mahita io fa raha sanatria anao ka be voka alay-panahana lazaza vao be voka aloha anao dia ny projet ny fiainanao ray manontolo mirava samy marina fa tsy maintsy miova filiera ianao. Miova inona? Raha nanao ekonomia zany ianao dia milasa miova vadôlôzia. Lasa miova vadiôlôzia. Manao inona? Inona ny filieranao?
fa théologie trotro zaza ny cahier zany taloha mba cahier no anoratana lamba anjaza tonga de kosy azonareo inona kosy ry zany cahier firy ny ilainao rehefa mianatra mila cahier roambifolo fa ity mila kosy 5 ao aza maimay amin'io io resahako teo ho tratra io fa raha tianao be voka tsy nanambady de nalala zaza fa ho tany ho natrehan'Andriamanitra zany fa mety misy fiatraikany amin'ny fiainanao sy ny fahasalamanao zany miomana fa terrain favorable na cancer ianao cancer na utérus sy vaginal anankiray faharoa mety eritreritra hiteraka am'izay na ho any arinany tsy miteraka tsony le anankiray tary efa nanovonoana azonareo moa izy tomany tongotra matanana manenina na hoe takizay tsy novonoko le zanako zao aho tsy manana tsony mba manandranandran-doza eno tsy zany zany abany tsy maninona mihitsy zanga mety be voka sahirana eo anao ary tadio tsara fa mampijaja ny fiarahana aman'olona tsy ampitaona mampijaja toriny ray aman-dreny io anao misy zanany 5 taona ianao 7 taona tonga de manateram-bary ery ny tany mora ao maheno an'izany ve nareo inona tsy tokony atao ny miovaova olona erahana io lay nyresahako teo ny fanerena olona anambady ianao na tsy vonanao amin'izany ary tsy sitrapony de terena fotsiny zao misy ray aman-dreny adaladala ohatr' zany fa ndrairay koa le ankizy de tsika roa no be voka de am'izay de lasa rehefa aseho ato am-piangonana aseho ato am-piangonana moa ny rehefa hivady aseho ato de miseho eto aloha eto be voka izy amin'io ndreto zay sy ny adalana nataonay tsy nahalevokanina mba amenatra ao ve raha ny tena marina zany ny olona miseho eto le aseho anambady de olona mbola tsy be voka fa tsy hitako zay mampilingilingy an'io atao mariazy de efa be voka ny sasany zany le roby manao an'izao de manao an'izao manisy voaly izy amin'io bosiny ohatran'io fa za tsy te hitanareo hoe rehefa mitsangana eto de mitondra baolina baskety ina ary ny anafenana an'le baolina baskety ao ve nareo de misy manao daladala ohatr' zany ka zay le ray aman-dreny zany tsy mety nareo za mbola manao an'izany anao fa mianara ka zay hoa zay mifankaty zay nareo nga andraranay am'izany dona be voka tsika roa de tatazo ny voka ny fanambadiana forcé de tsy maintsy mefara amin'ny fanenenana ao ve nareo mefara amin'ny fanenenana de misaraka moa zany de tandremo zany be voka mbola tsy vita mary azy tandremo aza miditra am'izany ny miala ao tokantrano ray aman-dreny tsy haikambana amin'ny olo-tiana tsy vita mary azy tsy voatsodrano ray aman-dreny tena tsy tokony atao zany rehefa tsy tia ny dada sy ny zay ninona ataonareo zay efa mifankaty zay hiaraka ihany zay taovy zay ataonareo ndanary ao tsy adala akory dada sy neny io ane tsisy ny saute klasy samy nandalo an'io daholo so anareo mieritreritra hoe pastera Tina ary tsy nanao sipa fe nanao sipa mihitsy fa rehefa manao sipa tsy ny atao mpivady no atao ary io rehefa mba mampiaraka mpianatra université ny akamaroanareo manatrika eto mba tsapao tsara aloha nidikan'le fanaovana sipa ane de mba testeo tsara le olona miaraka aminao hoe ty ve niaraka amiko mandra-pahafaty de mifampizaha toetra fa tsy hoe zay atao mpivady no atao ny mpisipa rehefa mampiaraka
Mpiaraka ery Antoala izy de loatra mijery ny tany. Hitan'ny lava ny tanàny Masin'ny Maria lava be. Fa ny tokony atao mba mifampizaha toetra. Afaka manao testana personnalité. Za moa nampianariko any amin'ny université, testana personnalité. De afaka mba mijery hoe mba manao ana tsara ty miaraka amiko ty. Ny aigle. Rehefa hiaraka amin'ny aigle vavy, ny aigle lahy, de testeny aloha le aigle vavy hoe tena ao tsara ve. De mba testeo tsara fa tsy ze voangory rehetra ze lalimanga rehetra de ekehina hiaraka amin'ny daholo. Ao, zay zany l'izy. Aza mizara fitiavana amin'ny vehivavy jejo noho ny ohabolana 5-20. Ina atao hoe vehivavy jejo. Ny atao hoe vehivavy jejo de le tsikala-mbongidiny reny zany le tsy hitanao pelipelika tsy hitanao hoe ahoana reny izy. Zay tsy midikeo za manao lokomena, za manatsara ny endrika, manao akanjo tsara. Fa le pelipelika tsy hitanao zay ahoana reny. Reny le vehivavy jejo. Miaraka amin'ireny, sahiranao raha. Zay olona hitan'ireny azo toroahany je t'aime daholo. Je t'aime balita. Je t'aime balita. Vetivety eo zay. Je t'aime Jean-Cry. Je t'aime indray Jean-Cry. Mifanena indray izy. Mifanena amin'ny Jean-Louis indray izy. Je t'aime Jean-Louis. Tandremo zany. Ao Inona ny tokony atao raha manao sipa araka ny soratra masina? Voalohany indrindra, mitandro ny maha-Virjiny. Voninahitra lehibe ho anao zany hoe le vadinao hoe tena olona nahatoky ianao. Le vadinao no atolotra ao ny tenanao azy. Ao anatin'izany maha-Virjiny zany. Fahamasinana zany. Anontanivo aloha Andriamanitra mialohan'ny amboranao fitiavana nanehoanao fitiavana amin'ny olona iray. Ngeza be zany Ary zany ny fahombiazan'i Davida teo amin'ny fiainany. Davida rehefa mizahatra taony dia manontany an'Andriamanitra izy aloha. Anafika Davida manontany an'Andriamanitra izy aloha, asiko sa tsy asiko? Zay izy vao ka rehefa anao no anontanivo Andriamanitra. Neny pastera tianao zany resahako anareo zany. Ray volana nandohalika amin'Andriamanitra mihitsy nangata'Andriamanitra ao. Fa anareo mieritreritra hoe tsy ahita zavana elasela tamin'ny vehivavy a. Za olona sefitily. Sefitenina be dia be. Rofina amin'ny sobika. Azonareo? Za chef de chœur ana chorale. Fa izy feo voalohany misy, deuxième voix misy. Mpianatra sekolelady aho, sekolelady dia efa misy manja ao anaty sekolelady. Fa hitana ambavaka. Raha misy mitsoto zany le vehivavy dia nentinao ambavaka Andriamanitra ity ve ny tena tokony hiaraka amiko. Petraka ao am-pelatanana za maika ny amaly fotsiny amin'izao. Takizay koa mibandy zany ohatra izany. Anontanivo aloha Andriamanitra. Ao. Fatary tsara eto ambavaka angatao amin'Andriamanitra izay tsanganan'olona irino ho vady. Fatary tsara ny momba azy sy ny fianakaviany ary tontolo manodidina azy. Enoy tsara. Tantara ty resako reo tantara marina. Mpianatra université tany Fianarantsoa tamin'izany. Fatary tsara ny fianakaviany olona iarahana. Mbola tsy miaraka zany dia efa fatary tsara aloha izy ty. Zay le mampisipany fakafantatra. Fa nisy tovovavy any Fianarantsoa. Dia niaraka tamin'ny ankizy vavy ve ety Antananarivo. Tsy miresaka fanavakavana fa milaza zava-misy. Dia inona zavatra nitranga mifankatia izy roa. Dia ozy le bandy. Io le ankizy ve ety Antananarivo zany vavy. Nandeha nianatra tany amin'ny école informatique université tany Fianarantsoa. ENI tany Fianarantsoa. Le bandy miara-mianatra amiko. École normale supérieure ny Fianarantsoa. Namana be zay roa lahy miaraka trano zay roa lahy. Dia le ankizy vavy zany mba hanao famadihana zay kia. Fa ndao mba aseho ny fianakaviany ry. Tena sérieuse amin'ny bandy zany. Le kiala vavy koa sérieuse be. Dia andeha le famadihana. Dia rehefa tonga tany amin'ilay famadihana hiditra ny tanàna ny Fianarantsoa zany eo amin'ny point kilomètre 6. Eo zany misy an'ilay tetezana be.
Dia rehefa tonga teo dia hamonjy an'ilay famadiana, nieritreretin'ilay vehivavy ety tanana io ohatran'ny famadiana hitany ety eny Ambatolampy sy ny fa kay hafa mihitsy ilay famadiana tany. Nalaina dia nasiana tsihy zany teo ampovoany teo, tsihy. Dia eo ny hena bë, mipetraka eo zany ilay henomby bë. Dia ny fianakaviana manodidina eo dia hainareo tsara moa zany ilay mpisipy ilay collé serré ireny dia miaraka tsara izy ireo zany. Dia mipetraka miaraka amin'ny ankizy teo izy roa. Eo mipetraka, olona zany mipetraka daholo. Natsono ilay ray aman-dreny be izay, any ianao Randriamanalombe ny tany ndreto daholo ny zafikely-nao, ny fianakaviana tonga eto. Eko dia tongava soa ary ianao fa dia te ahitanao ny fianakaviana. Niala avy any ilay biby maitsomaitso 3 metra teo angamba ny ohatran'izao e, ohatran'izao, tadidiko tsara mihitsy. Ohatran'ity maitsomaitso, ohatran'ilay vatan'akondro ireny zany. Fa nandady avy any. Ohatran'ny bibilava io zany. Ohatran'ny chenille moa zany fa ngeza. Nandady avy any. Eo anelan'elan'izy roa niditra. Andeha hamonjy an'ilay hena eo ambony. Iny tatape ozy izy menakavy, iny tatape. Lasa ilay ankizy kely ilay zafikely mitaingina an'ilay biby. Mitaingina an'ilay biby. Faly ery izy mitaingina an'ilay biby. Eo amin'ny elan'elan'izy mitsamy eo niditra ilay biby. Torana ilay zanaka Antananarivo. Tonga dia niditra hôpitaly. Teny Tambobe Fianarantsoa. Raha mba nampioman'ilay bandy zany zao hoe zay ne manao ohatr'izao e. Io nefa ny tena marina amin'io tsisy olona manjary biby zany aloha e. Azonareo ve zany? Asan'ny Satana zany. Fa ny tena marina tsy nampoizin'ilay vehivavy. Tonga dia nisaraka izy roa. Saraka. Ny dikan'izany rehefa anao sipa, anontaniho tsara aloha ny fiainanareo ke avy aiza. Aiza ny tanin-drazanareo. Dia rehefa hampiaraka ihany dia mandehana miaraka mijery eto ny tanànanareo. Fa torana eo anao raha manjary voahitapika eo iny. Azonareo ve zany resahako zany? Ary mety sy ny manjary voay sy ny manjary fanano moa anaran'izany. Fa mety tsy zakanao ilay toetran'ilay fianakaviana. Izy menakavy tokalinina ray manontolo. Ianao nefa zanaka Croix Bleu. Mandeha midona amin'ny rindrina ianao. Mazava sa tsy mazava? Dia jerevy tsara aloha zany ilay fianakaviana hoe nareo tika avy aiza. Avy any Ambatolampy nareo, avy any Ambatolampy, efa vilanisation zany. Vilanisation. Zay zany le. Mazava sa tsy mazava le izy? Ny fotoana iarahana mialohan'ny fanambadiana dia natao hifankafantarana sy hanamafisana ny fifandraisana matotra. Raha misy mpisipa aminareo ireo miaraka eo, makanisa aty. Mahazo fanomezana avy amin'ny pastera. Makanisa aty. Zay mpisipa eo zany miaraka eo. Makanisa aty. Tonga dia mitsakana sisy mamenatra zany. Makanisa aty e. Aiana. Asio tehaka alohan'izy roa e. Todia ry tsara. Izay anarase. Luc. Nanoatra filazantsara. Dokotera. Carmen. I Lucas Carmen. Tena afankatianareo roa. Sura. Tena tiany seo. Ary tindrina. Mieritreritra ny vady zany amin'ny fotoana izay tokony hivadiana. Any. Tena se? Ndry koa. Misy bandy bogosy ny aiza moa ndre? Misy bandy bogosy avy io. Fa fantatry se tsara ve ty zalahy ty? Anatina? Izy anaran'ny dadana? Faly. Ary anaran'ny mamany? Vero. Marina? Fa mifankafantatra tsara nareo. Toy ihany fanontaniana. Firy taona izy? 17. Aiza ny sekoly anarany sa efa miasa? Mianatra any amin'ny SKE, INSKE. Mianatra any amin'ny SKE? Zay, mianatra any amin'ny SKE. Ary izy iray aiza mianatra? UM. Tena mifankafantatra mihitsy nareo roa. Ao ary.
5 centimetatra ny ekikely. 9-10 centimètres. 9. Tanareo mbola tsy fantany tsara zany. Ao antany ny sendray iza ny anarany bebeny avy any amin'ny mamany. Tena tsy fantatro. Tanareo mila fantatra zany. Mbola tsy ampy zany fotoana ifankafantaranareo. Sampianatra université nareo. Fantatry se veny toetra. Inona ny lokatiny aloha? Ravitoto sy henakisoa. Arina ve zany? Arava. Dia mba manaova test. Ho an'izay mila zany dia azoko meny zany fa mba mampiaraka zany tsy lozana mandrefy ny tanany Mario lava. Hitany ve? Ry zany ery mamasina ery pasteur Tina. Azonareo? Fa manaova test na personnalité. Anatin'ny internet zany misy test any MBTI. Benariko ny mpianatra moa zany. Zany mpianatra ninsika eo zany vele seza mba testé olo le sipa tena mba manajera ve ty tena mba amlay mba hono ty any amin'ny administration zany zay moa le informaticienne mba jerevy tsara mba mahay mampiasa intelligence artificielle ve zay ny atao rehefa manao sipa mahazo mipetraky nareo roa tsapao koa ny finoany zay raha tsara tena ina zao sampana misy anareo roa ny ampiangonana sampana fifoazana zanaky ny fifoazana zany dia jerevy tsara manahoana ny finoana ny sampana fifoazana zany rehefa mirava eo nareo roa manatona anahy mahazoko atao asio teko aloha izy mivady izy fa manina reo mimereva ny tena hoe izy mivady ka reo ne eritreritra hivady azonareo dia hivady dia mirary soanareo dia za zany andray anjara sahady amin'ny fiomananareo anao ny fiansenareo. Zany hoe anome fanomezana kely ianareo zany dia mba tadidina hoe tamin'ny nanao fiancé zay manisy an'ity zany natao pasteur. Ok. Raikitra sa tsy raikitra? Manangana vina sy tanjona mazava ho an'ny mpifamofo. Mba ataovy mazava hoe ny fiarahantsika. Ina ny objectif? Mba masio objectif. Ny olana tamin'ny GNZ teo ane. Meno nareo GNZ teo ane tena mahay nareo communication voonga nareo somatsara Rajoelina. Fa ny olana taminareo tsy nanana stratégie nareo rehefa miala Rajoelina inona. Ary tsy nanana objectif nareo dia inona no atao. Izy anareo zao neritreritra hitondra. Any anay manala fotsiny rehefa miala Rajoelina akekena miaro tsinjaka zany. Azonareo ve izy? Fa za zao manana tena hoe ny génération Z rehefa nanala ny Rajoelina dia izy no minisitra. Azonareo ve? Dia ahoana hitondrana ny firenentsika ity? Ahodina miankavia sa mihodina miankavanana? Efa tokony faritanareo zany. Fa satria nareo tsy nanao an'izany dia tonga ny mpanao politika dia izy no mitaingina eo amoninareo eo. Nareo no nanongana fa izy mihinana. Tsy maro zany resako zany. Nareo zany tokony napetraka reo tsara hoe ahoana moa zany tena fandehany amin'ity. Dia ao anatin'ny tokantrano koa rehefa mieritreritra zany nareo hanao sipa dia ataovy tsara miaraka. Zay ny antsoina hoe maranako azy. Zahatra vitsivitsy reto. Ataovy tsara ny tanjona mazava. Ataovy tsara ny vinam-pitiavana. Ny fanalavana ny teny hoe sipa. Ao ary vakio hoe ny fanalavana ny teny hoe sipa. Saino sy aino ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainam-pitiavanao. Zay ny atao hoe sipa. Dikan'izany manao projet d'amour. Rehefa miaraka zany aninona marina moa tsika roa ty. Za tianao mandra-piala amin'ny fofoninaiko. Je t'aime jusqu'à l'infini.
moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Un domaine de définition exponentielle. Oh. Projet du mariage. Projet du mariage dia fanomananao ny mariage. Aiza ny espasy, aiza mba hitreretina andehanany, roviana ny hitreretina ao sotro fitiavany, izy daholo ny invité, ohatrinona ny akanjo anaovany, mba mijery katalogue ohatrany tia ny design ohatr'izao hoe. Zay le projet du mariage, fanomanana an'ilay jour-J ny mariage. Zany inona atao rehefa manao sipa e? Mba tahaka inona zao ny costard anaovan'ny lahy rehefa atao mariage tsisy. Mba zany resaka e. Mazao am'zay hitan'ny lahy ve ny rano nanosy? Ao ve? Inona atao hoe projet du foyer? Rehefa le manomboka eo amin'ny mariage sy le mandra-pahafatana atao hoe projet du foyer. Ohatra projet rehetra misy objectif. Projet rehetra misy axe stratégique. Étudiant zany ny akamaroanareo projet rehetra misy objectif, dia misy axe stratégique, dia mba manao cadre logique mba atao zany. Dia le cadre logique mianatra an'izany nareo raha manao objectif dia smart. Sa tsy zany? Ina le smart? Simple, mesurable, atteignable. Dans le temps. Réalisable dans le temps. Mba smart. Ina zany zao? Fa tsy miarakarapaona ohatran'ny alika vorivory. Hainao moa bolana malagasy? Fivoriana alika orokoroka ny betsaka. Katandremo manao fivoriana alika. Na mivorivoritra ny lalomanga tavaraka eny amin'ny maimbo. Tsy manao an'izany. Dia atao sa projet du foyer zany tsika roa rehefa mivady reto ny anaran'ny zanakitsika. Ohatra anay zao ohatra zany anomana mbola mpisipy zahay roa. Dia raha omen'Andriamanitra zanakitsika ny anaran'ny zanakitsika voalohany Ranaivin'Arivo Ainanampoina. Ny anaran'ny zanakitsika faharoa Ranaivin'Arivo Ainanasanda. Ary raha mbola omen'Andriamanitra zaza fahatelotsika dia Ranaivin'Arivo Ainanaranty. Kanto zay tsy nomen'Andriamanitra afa-tsy anankiroa, roa vavy. Dia Ranaivin'Arivo Ainanampoina zany sy Ranaivin'Arivo Ainanasanda. Tsy nisy naranty, tsisy ny exposena. Tsisy naranty. Ao venareo? Reo zany nomen'ny tompo. Dia tsika roa afaka 5 taona dia ohatr'izao. Tsika roa afaka 5 taona dia mba mahavidy tomobile. Afaka 10 taona mba mahatsangana trano. Ohatr'izany. Manao projet ohatr'izany. Zay le projet du foyer. Dia ndao ary jereo tsara ange ty soratra masiny ty e. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Hay Andriamanitra dia mampianatra antsika hanao projet. Projet eny io e. Manomboka hatrany amin'ny élaboration, conception, fikasana. Mandeha amin'ny mise en œuvre, fanaovana. Apetrao amin'Andriamanitra ny fikasana tsara. Aza miara-paona ohatrany biby. Tsy mbola nahita omby niaraka nareo ka nanao projet. Sa fa nahita ve nareo? Hoe le ombonay ao na le kisoa, ny kisoa mantsy rehefa taitra dia mpanarahana. Sa tsy zay? Mpanarahana le kisoa. Ka misy olona izy sy ny kisoa mitovy rehefa taitra vao miaraka. Atosiky ny hormone zany dia taitra. Dia miaraka. Tsisy omby miaraka, le tombo lahy sy omby vavinay reto nanao projet. Dia mba tsy hitovizana amin'ny omby rehefa mba mampiaraka dia ataovy tsara ny projet. Manao projet du foyer, projet du mariage. Dina tsara ny fanalavana le sipa teo. Ho amin'ny fiainam-pitiavana. Feny ary. Tsy ny fanaon'ny mpivady no ataon'ny mpifankatia tsy mbola vita mariazy.
natao ifankafatara mpifankatia ny fotoana irahana izy roa. Fakafantatra tsara. Ianareo roa toa zao mbola misy tsy ampy a. Mbola mila tsotrana tsara mihitsy. Zay a. Fatary tsara mihitsy. Be ity ane ka spasmofile. Ohatra zany. Ity ane allergique na misy crustacé. Mila fantatra tsara zany rehetra zany. Ao a. Angatao amin'ny alalan'ny faharetana am-bavaka zay olo tianao. Aza maika ny kôty na maika ny kôtina. Fa tena petrao amin'Andriamanitra hoe mba faniriko Andriamanitra mba ohatry zao mba iriko vadiko. Eto amin'ny tompo zany. Ohatra anazy zany Andriamanitra omeo vady a vadina mpitandrina. Izay no nandolehako tamin'ny tompo. Ray volana katroka mihitsy. En'Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo. Ao. Tandrovy rehefa fa misy fotoana zany tsy voatery hoe baikoinao Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny herintaona aho za meo vady amin'ny herintaona. Amin'ny volana marsa. Satria izay no mariazy volana desambra. Tsy atao ohatra zany a. Ao ve? Apetrao amin'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra. Tandrovo toy ny anak'Andriamaso ny fahadiovam-pitondran-tena. Ny zavatra, eno zao zavatra teniko zao a. Ny zavatra sarobidy, sarotra ny mahazo azy. Averiko a. Ny zavatra sarobidy a sarotra ny mahazo azy. Tsisy zavatra sarobidy, tsisy zavatra valeureux ka mora azo. Marina sa tsy marina? Ka raha heverinao fa sarobidy ny tenanao, aza memena olona fahatany am'izao. Jerenareo tsara, ny vatosoa, lafo vidy eran-tany, dia any anatin'ny lalina indrindrany. Ka mivatanao, inona ny tena sarobidy aminao? Raha sarobidy aminao ny seksanao, aza afendraka sy aparitaka eraky ny tapin-tanàna. À exposer toute personne mahita an'le izy daholo. Afeno tsara mipaiso. Ao venareo? Afeno tsara ny paiso, dia aza zarazaraina amin'olona ny paiso, ary ataovy madio ny akondro. Zay. Zandry bande. Ataovy madio ny akondro a. Dia tsy ny olona rehetra koa no mihina akondro. Tandrovo ny fahamasinana. Ny sasany zany efa tady avoakany mihitsy. Ny akanjo atraty. Mba afeno tsara. Harenanao io. Fanomezan'Andriamanitra anao. Aza zarazaraina amin'ny tout le monde. Avy any an'io samy efa nahitan'io daholo. Nahitan'io Jean-Claude. Nahitan'io Jean-Jacques. Mbola hitan'iza koa rehefa avy eo. Mbola hitan'ny Jean-Cry koa rehefa avy eo. Ary mbola ho hitan'ny Jean-Noël ndray koa rehefa akaiky ny Krismasy. Ao venareo? Endre tsara. Aza maika anao firaisana ranofo ivelany fanambadiana ho tratry io, aza maika amin'io. Aza maika amin'io. Ao, tsy mandosotro zany io. Io zany ka tsy voajovoanjaina ohatran'ny tsy naikena mamay. Say manohitra ny fakam-panara manao sipa, ary tsaroa fatem-polon'Andriamanitra ny tenatsika. Say manao tsia rehefa tsia dia tsia. Mba tsy hanenenanao tongotra matanana. Tadio fatem-polon'Andriamanitra ny tenatsika. Zay ny azoko nizaraina taminareo a. Dia endao tsika hitsangana hivavaka. Avelako ametraka fanontaniana kely nareo rehefa avy eo. Ndao aby. Angataka tovolahy anankiray sy tovovavy anankiray hoe ty amiko ty hivavaka. Ndao, tsy anankiray mankaty. Tovovavy anankiray, tovolahy anankiray. Aingana? Makanisa ty. Tsy misy tovolahy to, iny misy tovovavy.
asio teka aloha an'ilay tovovavy. Ato manatrika an'ity conférence ity dia tsy misy tovolahy fampelaka daholo satria za miantso hoe makanisa ty ny tovolahy tsy misy. Aingana. Aya ny tovolahy. Makanisa ty. Mba aiza. Tsisy tovolahy ve? Eto tsika androany mandravatokany amin'ny roa. Aingana ny tovolahy anankiray. Aizary. Tsisy savy ny tovolahy ivavaka. Grave zany. Ay, asio teka ho an'le tovolahy. Tovovavy. Ny tovolahy tsy mba mivavaka ho an'ny sipa rehetra nanatrika an'ity fotoana ity. Dia indrindray mivavaka ho an'ny tovolahy rehetra nanatrika an'ity fotoana ity. Iza ny nomboka voalohany raha mena ta? Miaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misotranao tamin'ny fampianarana nomenao any androany. Dia raha ho any amin'izany dia angatahany aminao ny ahaizan'ny tovovavy rehetra hitondra tena sy anana ny fanahinao mba hiatrehan'ny fiainam-pitiavany dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainany rehetra. Amen. Andriamanitro, dia mbola misaotra anao izay amin'ity anio ity fa tsy avelanao ho diso anjara amin'ny teninao sy ny hafatra tianao ambara aminay. Fony izahay raha misy tsy tanteraka nataonay mamelany heloka mamindrafo aminay. Izao izay dia vavaka ho an'ny lehilahy rehetra. Ianao mahalala ny ao anatin'ny fony tsirairay avy. Ianao koa mahalala ny fakapana rehetra mety azo azy dia apetraka eo am-pelatananao izy ireny. Ianao no hanome fahalalana, fahendrena ary ny fanahinao masina irery ihany no hiasa ao anatin'ny tsirairay avy. Dia ny fiainana izay mbola ho hatrehany dia apetraka eo am-pelatananao sahady. Amin'ny anaranao Jesosy no vanay izany vavaka izany. Amen. Zay anontany ary ato dia maka ty vetivety dia valiko tray mandeha. Ao. Sahy manontany. Ao. Aleva. Makanisa ty e. Aza menamenatra izany ho ah. Lao. Makanisa ty e. Hay zary le manontany. Ao. Asio teka aloha ny namantsika iny. Manaraka. Diakono manaraka. Angene, anontany tsy piroty aminareo ane za. Zany hany mahamasina. Mahazo manontany ny olo lehibe koa mahazo manontany. Ie, roa. Asitsika iray farany. Tsy misy tsony. Ao. Dawary. Fanontaniako hoe ohatrany ahoana le projet d'amour? Misy mampisalasala kely any ny tenin'ny pasteur teo hoe tsy hampianadratsy ny tanora ihany ve le hoe 13 ans sipa pasteur taloha pasteur 14 ans dia nefa le sipa ve tsy laza vady. Izay no tiako anontany hoe tsy hampianadratsy ny tanora ihany ve izany hoe ny sipa ve tsy voatery ho lasa vady. Saotra. Le projet d'amour ny variako voalohany. Ny projet d'amour ianao mifankaty dia ahoana ny itezarana ny fitiavana. Dia ao anatin'ny projet d'amour zany hoe andaotsika taona rovintsika no andeha ho any amin'ny dada sy neny. Ao anatin'ny projet d'amour zany rovintsika no mieritreritra hisoratra. Rovintsika no mieritreritra tao mariazy. Zay le projet d'amour. Ao, dao mba hiaraka hiditra sampana tanora kristianina, dao mba hanao skoto, zay. Projet d'amour zany. Ao ve? Le anankiray teo tena nanao sipa mihitsy 13 taona. Fa zao tsy mbola tao anatin'ny sainay mihitsy. Zany eritreritra hoe hivady zany.
fa ny masaka tao anatin'ny lohanay mifankaty zay dia hitaingina bisikileta. Azonareo ve ilay izy? Tsy mbola nieritreritra mihitsy zay tamin'izany hoe hivady fa dia fanja ny anaran'ilay vehivavy. Zahay koto moa ny fiantso anahy. Neny koto sy fanja dia hitaingina bisikileta no anatin'ny lohany eo. Dia izay ilay fitiavana madio. Azonareo ve ilay izy? Ohatr'izany koa izany nareo. Zay ilay tao aza mbola mamoha ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoanany. Fa zay tsy nieritreritra mihitsy hoe dans nos relations sexuelles. Tsy nieritreritra n'izany mihitsy zay. Voavaly ve? Eny ary. Sotra anareo ary naritra ny hainao hatramin'ny farany. Zay ny azoko ny fampizarana. Raha hariva mivavaka ho anareo. Zay? Da ho ary. Zava zay kiteny ndao tsika tehaka ho amin'ny pasteur dia averitsika izay tehaka izay ataontsika mafy be mihitsy ho amin'ny pasteur ho fisaorana anazy. Dia faly be miaraka aminareo indrindra miaraka amin'ny tanora tena akaiky ny foko be ny tanora. Za mivavaka ao amin'ny hefintsika Amparibe famonjena zany ery ambony ery. Dia androany miaraka aminareo eto aho zany dia misaotra. Dia ny loha hevintsika androany inona moa ilay loha hevintsika androany ilay toy ndefa avy eo ilay faharoa? Comment gérer ma vie sentimentale, na hoe ahoana no hitantanako ny fiainam-pitiavako. Araka ny nampianarin'ny pasteur teo zany dia hoe misy an'izay eo amintsika, misy an'izay fiainam-pitiavana zay rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray. Dia ahoana ary ny hitantanako an'iny? Efa betsaka ny zavatra niresahan'ny pasteur teo fa mety misy koa mbola zavatra vaovao aminareo indray ho zaraiko eto. Tamin'ilay lalao teo raha nahita teo nareo zany dia hoe misaotra anareo tamin'ilay hoe inona avy ny lesona nitsoahanareo tao anatin'ilay izy. Tena marina mihitsy zany. Fa ny tena tiana ampitaina voalohany indrindra ao anatin'ilay izy dia hoe mila mpitantana ianareo. Mila inona hoe mpitantana na mpitarika. Mila mpitantana fa tsy arabaky teny ohatran'ilay hoe ilay ankizy kely ilay ankizy hoe mimpita arabe dia atao tantanana. Sao dia travaony tomobile eo. Raha izany angamba nataonareo dia ahoana? Saka sasakely intsony. Zay. Fa amin'ny endriny ahoana fiheveranareo an'izany hoe mila mpitantana ianareo. Ahoana? Ahoana ny jetonareo hoe mila mpitantana? Za mbola mila mpitantana, mbola mila mpitarika. Dia amin'ny fomba ahoana? Ohatran'ny telo se? Ahoana ny jetonareo? Amin'ny alalan'ny torohevitra, amin'ny alalan'ny fampianarana. So zavatra ataontsika so ireo endrika fitantanana anareo. Zany? Iza hoe nieritreretinareo mety hoe afaka hitantana anareo raha ao anatin'izao fahatanorana izao. Izavy. Andriamanitra Jesosy. Fanahy masina. Ndray aman-dreny. Zoky ny mpanabe. Mpananatra. Mpananatra. Izy zany mpananatra zany. Saotra tompo.
Ie. Hitantsika tamin'ilay fitantanana teo a, lesona be dia hoe le tantanana mila maninona? Miainy tsara dia manaraka tsaka ny sy andava ny torolalana. Fa izao koa, le mpitarika koa mila maninona? Mila mahay mitarika. Zay, fa misy koa mpitarika. Fitarivato vilam-bava. Misy koa mpitarika tsy mahay, fa mila mahay. Iza ny tena mpitarika mahay indrindra ho anareo raha ka andretretanareo azy? Andriamanitra sy ny teniny. Dia ny mpitarika zany dia tokony miaraka amin'Andriamanitra ary mitarika ara-tsoratra masina. Zay. Mety ray aman-dreny io izy nareo, mety mpanabe io, mety zoky io, etsetra etsetra zany. Eny ary, izao mantsy no nahatonga an'izany. Io izao misy soratra hoe fahaterana, teraka ny olona anankiray dia rehefa teraka izy dia mandeha mandalo ny atao hoe fahazazana. Zay. Dia rehefa avy mandalo ny fahazazana izy dia miditra ao amin'inona indray? Aiza? Fahatanorana. Miditra ao amin'ilay fahadolatsento izy aloha. Ilay miala sakana. Dia ao anaty manao ahoana izao ilay sarin'izy io? Mitovy amin'ilay fahazazana ve? Ilay fahazazana mahitsy be, tsotra be. Fa ahoana ilay izy? Fiolanana, tournant. Dia ao anatin'io tournant io mora ve mandeha amin'ny tournant? Tsy mora mandeha ao. Dia avy eo miditra ao amin'ny fahatanorana. Atambarantsika hoe fahatanorana daholo zay, izany hoe fialana ao amin'ny fahazazana zany. Atsika hoe tournant, fiakarana, arafo be ny orana, malama. Dia mety mampianjera. Vanim-potoana sarobidy be vanim-potoana amin'ny fahatanorana io rakizy. Vanim-potoana sarobidy be satria ao ny misy ny fahatsarana rehetra. Ao ny misy ny fahatsarana rehetra. Ny fotoanantsika moa kelikely fa zany maka tanora anankiray dia ndao milahatra amiko eto. Misy zavatra tsy hitovizana be da be nenahy fa misy ketroketrona, miroradroraka ny tarehy. Ao anatin'ny fahatanorana mbola bika sy ninona amin'izany mbola tsara be mihitsy. Ny fitadidiana amin'izany matanjaka be mihitsy. Kanefany ao anatin'io koa ny fiovana sy ny fitomboana. Mora ve zany hoe misy zavatra miova sy mitombo zany? Tsy mora koa ny miaina an'izany. Misy zavatra sarotra ao nefa ao anatin'ny fahatsarana. Dia izay indrindra mahatsara an'ilay hoe mila mianatra, mila misy mitarika zany. Dia rehefa avy eo dia miditra any amin'ny fahalebiazana. Dia mandeha melebe, miantitra dia farany tonga amin'ny fahafatesana. Ohatran'izay ilay sarin'ny fiainan'ny olona. Nataoko sarisary ohatry ity, izany schéma kely ohatry ity ahitanareo hoe ty fiainam-pahatanorana ity zany somary manahirana miainan'izy io. Fa fitahiana be ho anareo misy manoro lalana anareo. Za zao raha ohatra ka hoe mizara aminareo eto za nge efa teo nialy. Fantatro daholo ny any anaty loha any ny mahatanora, ny any anatin'ny fo any ny mahatanora, ny faniriana ny mahatanora. Fantatro daholo. Dia efa teo niala zany. Mety nisy ny fahadisoana natao tao. Mety koa izy koa nefa ny fahombiazana. Dia fifaliako be mihitsy no mizara anareo an'ilay izy mba hiaro anareo zany ao anatin'ilay fahadisoana, hanampy anareo koa hitantana anareo ao anatin'ilay fahombiazana. Dia satria moa tsika hoe ahoana ny tiatanako ny fiainam-pitiavako? Dia fitiavana zany aloha ilay resaka. Zay, fitiavana ilay resaka. Dia mila fantatritsika fa amin'ny teny grika dia misy karazany betsaka ny filazana ilay hoe fitiavana. Fa amin'ny teny malagasy izy dia hoe fitiavana. Mety efa fantatrareo ihany ilay izy dia misy ilay fitiavana
voajanahary misy ao anatintsika avetrany mihitsiny dia ao anatin'izany ny hoe fitiavanamana dia antsoina amin'ny teny grika hoe filia. Efa fantatrareo izany eo? Dia famerenina izany izay efa mahafantatra. Dia misy koa ny fitiavana storge na hoe ankonana, fitiavana ny dada, fitiavana ny neny, fitiavana ny zoky, fitiavana ny zandry, misy fitiavana ny tonton sy tantine koa, dadabe sy nenibe. Misy endriny ohatr'izay izany ilay fitiavana. Dia misy ilay hoe eros. Eros resaka attirance physique ozy amin'ny teny frantsay izany, eo amina sexe opposé, ao amina lahy sy ao amina vavy. Io izany ilay mitranga rehefa manomboka eo amin'ny adolescence izany dia mahatsapana io. Fa izao, izy io dia nataon'Andriamanitra ao anatin'ny fanambadiana izy tena tsara be mihitsiny. Mampivelatra be ny fiainan'ny mpivady izany io fitiavana eros io. Fifanantonana physiquement izany e. Izay. Fa izao, ampiaraka ny fampianaran'ny pasteur teo dia misy ny resaka hoe sipa. Io moa izany ny anarana lamaody fa taloha tamin'ny andronay tsy izany ny fiantsoana azy. Fa amin'izao fotoana indray manaraka vaninandro moa dia sipa indray ny fiantsoana azy. Fa izy io koa raha rafa dia ampiasaina ao anatin'ny atao hoe sipa. Tsy sary io izao, raha mijery an'io sary io izao tsika, ilay ankizivavy izao inona ny ao anaty lohany? Tiany be mihitsy ahako. Tsisy tiany ohatrahony. Zarery hono netinety amin'ny toerana mitokatokana aty dia zarery hono ny fimpinina ohatrao dia zarery hono ny orokoroana dia zarery hono ny safosafona. Fa inona no anatin'ilay sain'ilay tovolahy? Inona io? Sarin'inona io e? Any am-pandriana ianao androany vao mijanona. Tsy izany daholo akory e. Va miteny fotsiny aho hoe io eros io izany dia ampiasaina nay amin'ny tsy tokony ho izy. Ampiasaina tsy amin'ny fotoanany. Fa fotoana tena mahatsara an'io ary nanaovan'Andriamanitra an'io. Andriamanitra mihitsy nampisy an'io dia ao anaty fanambadiana. Ao anaty fanambadiana izy mba hampivelatra ny fiainam-panambadiana dia tena hoe tsara be izy ao anaty fanambadiana. Ary araka ilay fantenin'ny pasteur teo dia dadio tsara. Misy restation ty hampanoviko anareo. Inona hoe? Tsy enjery. Eno tsara ilay tsy enjery. Alohan'ny fanambadiana dia tsy fanambadiana. Avy reny hoe? Manaiky an'izany sa tsy manaiky? Noho izany? Avy reny hoe? Dia tsy tokony ahitana ny fanao rehetra ao anaty fanambadiana. Azonareo ve izany zavatra resahana izany? Satria tsy fanambadiana dia tsy tokony ahitana ny fanao rehetra anaty fanambadiana. Resaka teo izany pasteur hoe sipy e, fofombady e, inona avy ny karazany tenenin'ny pasteur teo? Dia tsy tokony ahitana ny fanao rehetra anaty fanambadiana satria tsy fanambadiana ireny. Ary ny ankamaroany atao hoe sipa dia resaka kivadivady no atao ao. Kivadivady. Fa tsy vadinao io. Zay ampidiro ato tsara. Tsy vadinao io. Nahitaka izy mandeha dia miaraka ry zareo anankiroa. Dia avy eo dia ankizilahy ty tratran'ilay ankizivavy niaraka tamin'ny ankizivavy hafa koa. Teo izy ilay ankizivavy ilay niaraka tamin'ny voalohany izany. Mpangalabadin'olona ozy matsy ilay ankizivavy faharoa. Fangavadinao iny. Izany mila ampiditra tsara ao an-tsaina. Tsy vadinao io. Zay. Izany vady izany dia hitantsika eo moa ny tohany rehefa avy eo fa izay ilay izy izany. Dia misy ireo karazana fitiavanareo izany fa tia misy amour surnaturel. Ilay rehetra teo izany naturel amintsika. Mandeha ho azy amintsika daholo. Tia ny dada, tia ny neny, tia ny zoky, tia namana. Mandeha ho azy koa rehefa tonga ilay fotoana hoe andalovana amin'izay. Dia maninona ity izy teo? Dia mitranga izay ilay attirance physique amina sexe opposé izay. Fa ny amour surnaturel tsy voajanahary eo amintsika ilay izy. Dia ilay fitiavana inona? Agape. Io ilay fitiavana agape io na hoe ny tena fitiavana. Andriamanitra izany ao anaty Baiboly rehefa miteny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Mifankatiava tahaka ny fankatiavan'ny mpiralahy. Aoka sa io no tian'Andriamanitra ho teneniny io.
Eo aloha le hoe fifankatiavan'ny prala, le hoe filia, eo le hoe storge, fa aty ny tena tanjon'le izy. Le agape na koa hoe fitiavan'Andriamanitra. Mba fantatrareo moa rakizy fa tamin'ny Andriamanitra namorona ny Adama, dia izao no nambarana ny Adama hoe izao nataon'Andriamanitra hoe ina hono namboarana ny Adama, ina hono nanamboarana ny Adama. Genesis 2:7, vovotany ozy nanamboarany azy. Dia avy eo nandeha ny sainy, vovotany ity ve tiako atao olombelona ito, raha izao dia tsy olombelona, inona le vovotany? Dia ty vatana hitantsika ity, io le vovotany. Izay ty hita maso azo tsapahitana an'ity. Dia ozy Andriamanitra hoe sy tiako atao olombelona ito. Dia nataony ahoana? Dia namboariny teo namboaritra dia nasiany vavorona. Narinina ozy ny teny frantsay. Dia ahoana nataony avy eo? Fofony fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Avy aiza izay fofonaina mahavelona izay? Avy any amin'Andriamanitra. Dia izay le tena maha-olombelona ny olombelona fa tsy dia ty vatany ty loatra. Ty le vovoka, iverina ho vovoka. Ary tsy ty mihitsy le hitsangana amin'ny maty, tsy ty vatany ty le hitsangana amin'ny maty, fa misy tena vaovao omen'Andriamanitra. Izay moa tonga hoe tsy mamadika tsika, tsy manisa satria iny efa lasa vovoka ao iny dia efa vovoka iny. Fa le tena maha-olona an'le olona zany dia nasiany fofonaina mahavelona. Dia tamin'izay fofonaina mahavelona izay le endrik'Andriamanitra no arian'Andriamanitra tahaka n'inona ny olombelona? Tahaka ny endriny ozy. Dia tafiditra tao ny endrik'Andriamanitra. Anisan'ny endrik'Andriamanitra ny fitiavana. Zay. Ary izay endrik'Andriamanitra d'origine izay le agape io. Zay. Nalefa n'Andriamanitra taty amintsika tamin'ny famoronana le agape. Fa rehefa nanota amin'izay Adama sy Eva, rehefa tafiditra amin'ny fahotana, dia ohatrany manana fitiavana ihany ny olona. Zany. Fa rehefa jerenao ny endrika fitiavana le olona tena mampalahelo be. Ohatrany tiany be dia avy eo dia lasa ny saram-panambadiana. Dia tiany be le namany dia avy eo nivadika izy dia nifitahany. Nefa mpinamana mifankatia be. Bavariana be nefa fitiavana daholo zany no ningana tamin'izany. Satria nahoana? Satria rehefa tonga amin'ny fahotana dia efa fitiavana déformé. Efa tsy le nalefa n'Andriamanitra d'origine tamin'ny voalohany iny tsinonao. Efa fitiavana simba ny fahotana. Dia fitiavana miandry takalony. Zay. Fitiavana raha misy patsa. Hainareo ny dikan'izany? Raha manana iny dia taoko namako tiako. Rehefa tsy manana dia elako. Dia fitiavana atero ka alao. Atero dia alaivo indray rehefa avy eo Dona ny fitiavana. Fa ny an'Andriamanitra tsy izay. Fitiavana agape dia mamema maim-poana. Zay, gratuitement. Dia io fitiavan'Andriamanitra io zany izay mahatonga ny hoe tsy naturel amintsika intsony satria tsika izao efa tarina ny fahalavon'ny Adama sy Eva. Zay. Efa natratra ny fahotantsika. Dia efa tsy naturel amintsika intsony io fitiavan'Andriamanitra. Ilay nalefa n'Andriamanitra tamin'ny famoronana tamin'ny mbola tsisy fahotana tany amin'ny olombelona tamin'ny Adama io. Fa efa fitiavana déformé io. Ary izay mila mitandrina tsara mihitsy rehefa misy olona miteny hoe tiako ianao. Io fitiavan'Andriamanitra io fantatritsika loatra. Fa io fitiavan'Andriamanitra io izao ny teniny, nao efa kitsika nge? Izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika n'Andriamanitra, fa ny nitiavany atsika ka ny rany zana no avitra noho ny fahotantsika. Tsy le avy etỳ amintsika makany tsisy ilana azy le avy etỳ amintsika satria efa simba ny fahotana. Fitiavana tsy azo heterana, fitiavana tsy azo antoka, fitiavana miovaova. Fa inona le fitiavana ozy? Fa ny fitiavany atsika le avy any amin'Andriamanitra mankaty amintsika zany. Izay le atao hoe fitiavana. Nitiavany atsika ka inona ny nataony? Ahoana nanehoana izany fitiavana izany? Ny rany zana no avitra noho ny fahotantsika. Nareo? Le fitiavana ao anatsika zany efa fitiavana efa simba ny fahotana. Fa Andriamanitra zany naneho ny fitiavany atsika. Dia ny fitiavana nasehony atsika dia hanavitra atsika amin'ilay fahotana. Ka hahatonga atsika hanana indray ilay fitiavan'Andriamanitra. Ilay fitiavana d'origine.
Izany hoe tsy aza manantena mihitsy ianao hoe ity olona ity miteny hoe tiako. Ka fitiavana hoe fitiavan'Andriamanitra ny ao, raha tsy mbola miaraka amin'Andriamanitra aloha io olona io. Dia ndao ange jerentsika tio izao ilay fitiavana. Kristy maty noho ny fahotantsika. Naka solo-toerana antsika teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nitsangana amin'ny maty izy, tsy nijanona tao izy. Fa raha maty tao izy dia izy raha resy ny fahafatesanako. Inona no azo atao amin'ny fiainantsika? Izay mahatonga antsika hoe Jesosy Kristy tsy raisina ho mpamonjy fotsiny, mpanavitra antsika amin'ny fahotana, fa raisina koa izy ho tompo. Satria velona izy. Zay. Nandresy ny fahafatesana izy dia mila raisintsika ho tompo izy ho patron ny fiainantsika, hampianatra antsika n'ilay tena fitiavana. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy zany ny olona anankiray, dia tsy tena manana n'ilay tena fitiavana izy. Dia zany tena tiako hoe ampitaina amintsika. Ary izay indrindra no ilay fitiavan'Andriamanitra io fitiavana manaja, fitiavana manome, fitiavana manompo, fitiavana mampandroso ny hafa, fitiavana mamonjy, fitiavana manama, manampy, fitiavana mandray andraikitra. Nandray andraikitra tamintsika Andriamanitra. Ataoko ahoana reto olombelona simba reto, simba amin'ny fahotany reto hoe. Ny fitiavana matotra na fitiavana marina, izay ilay fitiavana agape. Ka izao, za aloha miteny anareo hoe alohan'ny eritreretanareo ity olona any velany, menara aloha mitiny ao an-trano. Ny fitiavana matotra na fitiavana marina, fitiavana agape ao an-trano. Ao an-trano. Sekoly fianarana amin'ity ao. Izay no veeritreritra hoe ity olona any velany. Ao fa nytohany eo no azahoanareo azy. Ity moa dia taina hoe fitiavana maro-po, mora fanahy, fitiavana tsy mialina, tsy mirere, tsy miheboebo, etc. Fa tsy izany ela eo ahako. Dia ame fanavahana ny atao hoe filana sy ny fitiavana marina. Ny filana dia maninona? Maninona? Maika. Tsy afaka miandry. Tsy manaja ireo dingana tokony arahana, miopefy, misaoty tamboho zany. Fa ny fitiavana tena izy dia manao ahoana? Maharitra miandry. L'amour vrai attend. Ny tena fitiavana miandry. Ny filana maika, zao dia zao. Zay ilay izay do. Zao dia zao, zao dia zao daholo, zao dia zao. Tout de suite. Fa miandry zany. Efa farany angambany meko anareo fa dia hiditra ato. Ditanareo ny fitiavana zany araka ilay hitantsika teo dia misy endriny hoe fitiavana namana filia, fitiavana ankonana storge, fitiavana eros. Tsy napetako intsony ilay sipa aloha satria réservé ao anaty fanambadiana io. Dia fitiavan'Andriamanitra na fitiavana agape. Fa zao no teneny, dia reto zany ilay fitiavana naturel ao amintsika, izy telo voalohany. Dia ity ilay fitiavana surnaturel, tsy ananantsika ho azy io. Tsy ananantsika ho azy tsony io fitiavan'Andriamanitra io. Fa izao, reto fitiavana anankitelo reto, ny fitiavana namana, ny fitiavana ny ankonana, ny fitiavana ny fampiasana an'ilay eros ao anatsika, tsy maintsy mila an'ilay agape. Maintsy mila an'ilay agape. Zay ireo vao tena izy. Tanao hoe tia namana ianao zao, zay ilay teneniko anareo hoe mifankatia be ilay mpinamana. Rehefa avy eo ilay namana anankiray mivadika, namitaka. Satria tsy nisy agape. Azonareo ve ilay izy? Dia ohatran'izay koa ilay fitiavana ray aman-dreny ohatra. Tian'ilay zanaka ange ilay ray aman-dreniny. Fa maninona ny kitakitainy, maninona ny valivaliany, maninona ny tsy hajainy. Raha tianao izy, maninona no atao an'izany? Satria tsy ao ilay agape. Na koa ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany koa ohatra izany. Misy ray aman-dreny mikitakita zanaka, mivazavaza zanaka foana. Rehefa miteny dia mikitakita mivazavaza foana. Fa mila an'ilay agape.
dia ohatran'izay koa le eros sika tena ilaina ao anaty fanambadiana fa na ao anaty fanambadiana ry io rehefa tsy le agape no mifehny io eros io dia ohatran'ny biby jerenareo tsara nge reny hoe manolana reny nge le eros zay rehefa mivadika raha zava-doza ohatran'izany le izy ray mpianakaviana manolana ny zanany azonao eritreretana ve zany olombelona ve biby ingeny manao an'izany akoho le nytenen'ny pasteur teo neny akoho tsy misy hoe zanako ty sa inony ty tonga dia mandeha ny eros dia jerentsika tsara hoe mila n'io agape io zany na ny fifandraisako amin'ny ray aman-dreniko na ny fifandraisako amin'ny namako na ny fifandraisako amin'ny vadiko na mety hoe fifandraisako amin'ny olo tiako izay fofombadiko sy ny rehetrarehetra araka ny tenen'ny pasteur teo hoe tsy tokony isy firaisana ranofo raha sy ao anaty fanambadiana fa firifiry zao io resaka eros io mandeha io ankizy 13 ans dia efa lasa io satria tsy eo le agape satria le eros io tsapanao azy io rehefa mitsomboka miditra amin'ny adolescence ianao miditra amin'ilay fahatanorana dia misy ho azy io fa ny fisiny io tsy midika hoe inona fisiny izay ao aminao tsy midika hoe fitiavana fisiny hoe fo midobodoboka tsy midika hoe tia fitiavana fa midikany hoe fo midobodoboka indrindra le hitanareo le midobodoboka voalohany tamin'ny sexe opposé ianao taloha ianao tsy misy an'izany fa anaraka ny neniako ny namako izay foana ny ao aminao tonga amin'izay le fotoana matsiaro ohatrany hoe matsapa an'izay hoe amina sexe opposé ianao hoe olona rahavavy ianao dia any amin'ny lahy rahalahy ianao dia any amin'ny vavy matsapa an'izay ianao dikan'izay dobodoboka amin'olona amin'ny sexe opposé izay dikan'izay tsy voatery fitiavana izay dikan'izay fotsiny dia hoe veloma ry fahazazana arahaba ry fahatanorana izay ny dikany inona hoe ny dikany izay ny dikany fa tsy midobodoboka amin'itsy dia fitiavana izany raha fakapisy koa midobodoboka amin'itsy ohatrany tiako koa iny misy zany sa tsy misy dikan'izay zany le midobodoboka tsy midika hoe fitiavana hitantsika eo moa zany notoeny eto fa na fampidirana zany ty fitiavana resako ty fa hiresaka pratika amin'izay tsika zao izay mahatonga ahoana no azahoana le gape io zao hozy Andriamanitra hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona dia ahoana ozy izy raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia maninona dia hiditra ao aminy dia zany olona anankiray io ny fiainany ao ny fony maneho ny fony koa sy ny fiainany dia ity Jesosy Kristy nivelany fiainana raha mbola tsy manana an Jesosy ny olona tsy nandray an Jesosy dia indro nitsangana eo baravarana ka mandondona zay ny teneniny io dia raha misy mihaino feo kosa ka mamono varavarana jereo fa niala teto ito ty olona ty mantsy zao izy ihany mitondra amin'ny fiainana io nge le mahatonga an'ilay fiteneny hoe ce que j'aime zay tiako ihany io mampieritreritra be mihitsy fa na ny kristianina raha dia miteny an'izany fa ny kristianina tsy tokony hiteny an'izany ce qu'il aime izy le ilona io Jesosy na Andriamanitra zay tian'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra nitondrako ny fiainako fa tsy zay tiako hitondrako ny fiainako raha kristianina raha olo-piangonana ditanareo reny teny reny zao dia efa mampiseho fomba fitenin'ny olona mbola tafasaraka amin'Andriamanitra fomba fitenin'ny olona mbola maty ara-panahy reny fa tena loza dia tsika kristianina koa miteny an'ilay izy ohatran'izao mantsy ny fiainan'ny olona mbola tsy miaraka amin'Andriamanitra ny fiainana tena ohatran'izao izy mitondra ny fiainany izay mahafinaritra azy no ataony Jesosy Kristy fantany momba an'io mety makaty am-piangonana mihitsy koa ary izy mety efa makaty am-piangonana izy mety manana any amin'ny sampana izy fa Jesosy Kristy mbola nivelany fiatria fahalalana ra-tsaina fotsiny amin'ny Jesosy fa tsy mbola tena latsapaka misy le tanora zay nanontaniana hoe ahoana no avitanao an'izao dia ozy izy hoe Jesosy ozy izy navitanao an'le manao ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ozy ilay tanora anankiray zako nge malala ny Jesosy fa ino zany fa ahoana zany tianao lazainy ka izao ozy le Jesosy resako anao mantsy tsy le Jesosy ato fotsiny tsy ato tsy fahalalana ato fotsiny fa Jesosy efa latsapaka ao anatin'ny foko samy hafa zany raha Jesosy mbola tsy velona amin'ny finoana ao anatin'ny fonao hafa ny fomba fiainanao raha Jesosy fantatrao ato fotsiny fahalalana ra-tsaina
ka iny mety olona fa mpakaty am-piangonana sy ny rehetrarehetra fa ity Jesosy ity fatany keo ny momba n'io rehetrarehetra fa ara-tsaina fotsiny. Dia ozy Jesosy indro amitsangana eo am-baravarana. Tsy ho fahalalana ao ara-tsaina fotsiny fa tena hitaitoetra ao anatin'ny fonao ako. Dia raha misy miainy feo kosa ka mamoa dia io zao izy fa mamoa. Miala teo amin'ilay seza izy. Tsy izy tsony nitondrany fiainana. Manetry teny izy izay ilay atao hoe mibebaka. Ampy izay ny andro lasa rehetra. Ampy izay tondrako ny fiainako tamin'ny herin'ny tenako tamin'izay nafinaritra nanaovako izay danin'ny kiboko. Ampy izay tofoka sy leo hiverina aminao Andriamanitra. Raha misy miainy feo ka mamoa varavarana ozy dia aninona hono izy? Dia aninona hono Jesosy? Hiditra ao aminy aho ozy. Zaho. Zao ny olona efa manana an Jesosy amin'ny fononao am-pony. Za zao tena metaka fanontanianareo mandania tena. Efa nisy fotoana ve ianao tena nanokatra amin'ny vavanao io dia hoe Jesosy, mamindrafo amiko mamela ny heloko rehetra. Mila anao midira ato am-poko ianao. Fa Andriamanitra mantsy Andriamanitra fitiavana dia izy tsy manao forcing, tsy manao forcer amin'ny fiainan'ny olona. Ny devolony manao forcer amin'ny fiainan'ny olona fa izy manaja ny safiditsika. Ka raha ohatsika mbola tsy nanasa azy hiditra ao anatin'ny fotsika dia tsy miditra, mbola tsy niditra izy ka. Tsy hoe miditra d'office fotsiny satria makaty am-piangonana. Ianao mihitsy ny manokatra amin'ny vavanao satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao. Ilay mino izay dia hoe niraisinao amin'ny fonao izy. Hiditra ao am-ponao. Midira ato am-poko ianao Jesosy. Dia transformer ny fiainako hifanaraka amin'ny sitraponao. Tatano ny fahatanorako. Raiso an-tanana. Dia izy izany ilay mipetraka ery ambany ery manetry tena. Dia Jesosy izany lasa tompo. Izao natao hoe Jesosy no tompo. Tsy mpamonjy fotsiny fa tompo. Dia izay tenenin' Jesosy no ataony eo amin'ny fiainany. Izay. Dia raha mbola tsy manana an'ity ny olona izany dia tsy afaka hanana an'ilay fitiavana agape izy. Satria Jesosy na Andriamanitra, ilay fitiavana Andriamanitra dia fitiavana. Dia rehefa nampandrosoana anatin'ny fonao Jesosy dia afaka mameanao, hampianatra anao ilay fitiavana agape amin'izay izy. Ilay fitiavana agape. Dia izay izany tena tsara eritreretintsika mihitsy hoe ahoana mihitsy ny amiko ity. Azo atao daholo mianatra thème vaovao indray, misy thème ohatr'izao indray hono hianatra an'izay, thème ohatr'izao indray fa tsy capable ianao hampiatra an'iny raha tsy ao anatinao Jesosy. Tadio tsara izay rakizy. Tenena manajany ray aman-dreninao, tsy capable ianao an'izay raha Jesosy ao anatinao no hampianatra anao. Izay ange mahatonga ny kristianina hoe mpianatry tompo, mpianatry ny tompo. Satria nandray an'i Jesosy ao am-pony izy dia raha tsy ao amin'ny fiainanao Jesosy tsy afaka mpianatra anao. Raha mbola nivelan'ny fiainan'ny olona anankiray Jesosy dia ny azo izao ihany, indro amitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Izay foana ny azy. Fa rehefa tafiditra ao amin'ny fiainanao amin'izay izy dia hampianatra anao amin'izay ny fomba fiainana izy. Tena fomba fiainan'i Jesosy mihitsy no ampianariny ianao. Tiako be ty hira ity dia tiako hiraintsika aloha. Za tsy dia mahay mihira loatra fa tiako tsika hoe aka fotoana kely aorianan'io sary io samy mandiny tena. Alohan'ny hanaovantsika ny toy ilay fampianarana, ilay fampianarana tsara be mihitsy. Fa andao samy andiny tena hoe tena efa nampandrosoako ve Jesosy ao amin'ny fiainako. Rehefa mampandroso Jesosy ao amin'ny fiainanao dia indray mandeha teo amin'ny fiainanao ihany no nampandroso azy. Tsy hoe mivoaka miditra izy dia mivoaka miditra izy dia hampandroso iray raha pitsy dia afaka pitsy iray. Fa décision ferme. Fanapahan-kevitra entitra ny raisinao tamin'ny fiainanao indray mandeha teo amin'ny fiainanao izay. Dia andao samy hanondrika ny lohantsika, samy mivavaka mangina. Raha sanatria ka hozy ianao hoe tena mbola tsy nahatsiaro an'izany hoe nampandroso an Jesosy hoe midira ato am-poko ianao dia fotoana mety izao. Ataovy mangina anao sy ny tompo ihany, tsisy hidirana izy anisy izany fa ianao sy Jesosy. Jesosy,
Ianao mahalala anay tsirairay avy reto. Mahalala ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy amin'ny Andriamanitra anao. Enonao ny vetsivetsipony tsirairay izay mety nambarany taminao teo. Fa na iza Tompo tamin'ity androany ity vao nanapa-kevitra hoe hampandrosanao Jesosy amin'ny fiainany dia aseho azy fa Andriamanitra tsy mety mandainga ianao. Fa izany ny tenao raha misy miain'ny feo ka mamovaravarana dia hiditra ao aminy aho. Hiara-misakafo aminy ary izy ho amiko. Hifamatim-piainana aminy. Hiara-hinana ny manta sy ny masaka, na ny maory na ny fifaliana. Dia hiaraka aminy foana ianao. Dia anehoany voninahitra ao izy. Ho an'izay rehetra efa nandray anao kosa Tompo dia ataovy mahatsiaro fa tsy nanenenana izany. Fa raha misy fiainana sarobidy indrindra. Tsara be ilay toniny. Nao aloha vakiriko ilay izy enoy tsara ilay toniny dia arao tsara ihany koa. Je suis jeune et délivré du fardeau de mes péchés. Maintenant je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel, avec ceux qui vont au ciel, dans la sainte demeure de Dieu. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux. C'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant, voici le mieux de tout, jeune et sauvé de tout péché. Tsara be izany hoe tanora izany. Raha zao raha hoe afaka mbola miverina tanora dia tiako be mihitsy. Tsara be ilay ao anatin'ny fahatanorana. Fa izao mbola tsara noho izay ny hoe voavonjy ny fanahy. Fa inona moa soa azon'ny olona na dia tanora tsara tarehy tsara bika sy nefa ho any amin'ny elo. Zay. Dia mbola tsara lavitra noho ny hoe tanora ny hoe voavonjy ny fanahiko. Fa izao dia misy faran'izay mbola tsara ambony lavitra dia ninona? Sady tanora voavonjy ny fanahy. Dia n'izao fahatanorana izao nareo dia efa miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fiainanareo. Na ny fialam-bolinareo na ny izay ataonareo rehetrarehetra dia iarahanareo amin'ny Jesosy. Na ny fiainam-pitiavanareo dia miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy daholo no anontaniana. Mety amiko ve ny anao an'izany fialam-boly izany Jesosy sa tsy mety? Manome voninahitra anao ve? Mety amiko ve Jesosy izany anao sipa izany sa tsy mbola mety izao? Efa fotoana ve izao Jesosy sa mbola tsy tokony anao an'izany? Jeune et sauvé de tout péché. Dia ohatr'izao feon'ilay izy. Je suis jeune et délivré du fardeau de mes péchés. Maintenant je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel, avec ceux qui vont au ciel, dans la sainte demeure de Dieu. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, jeune et sauvé de tout péché. Tsara be ilay tonony sa ratsy? Tianareo mbatanteraka aminareo ve izany? Tianareo iainanareo ve izany? Za tsy mahay mihira dia tsy voatondrako le inona moa le feedback amin'ilay fanaovana an'ilay inona le fanaontsika azy iny sady mandeha le hira. Fa ohatrohatran'izay le izy. Je suis jeune. Raha moramora reo Je suis jeune et délivré du fardeau de mes péchés. Maintenant je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel, avec ceux qui vont au ciel, dans la sainte demeure de Dieu. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, jeune et sauvé de tout péché. Misangana daholo ary manao azy farany. Dia tena ataovy amin'ny fonareo, ataovy tena hoe iainanareo le izy. Zay mantsy le hira. Le hira tsy hoe hirairaina fotsiny dia mahafinaritra izy izany. Ohatrany tiako be ny feoany. Fa le tonony izany tena sarobidy be. Ao ary. Za mantsy dia mahay mihira sady tsy mahatakatra hira ny mpamala-kira. Izy zao no tena mahay mitarika hira. Je suis jeune et délivré. Ohatr'izay le izy. Ary je suis jeune et délivré du fardeau de mes péchés.
Maintenant je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel, avec ceux qui vont au ciel, dans la sainte demeure de Dieu. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je n'ai sauvé de tout péché. Saotra raha izy mahazo toerana. Raketo-po zany tononkira zany. Raketo-po dia tondraony fahatanorana mihitsy zany. Ie. Dahoarintsika hiditra amin'ity rarahamangy ity e. Ahoana ny tantanako ny fiainam-pitiavako? Comment gérer ma vie sentimentale? Fa misy ato amiko izay. Misy ato amiko izay. Les sentiments romantiques zany ty resahako ty a. Tsy le hoe fitiavana ny dada, fitiavana ny zandry, fitiavana ny namana, fa fitiavana olona. Hoe za vehivavy dia izy lehilahy, za lehilahy dia izy vehivavy. Fitiavana sexe opposé. Ahoana ny tantanako an'io fa henoko ato anatiko izany. Ahoana ny fomba hitantanako azy? Izy avy moa zany universitaire eto e? Ie. Misy aminareo ve mianatra manao gestion? Sangana ny tany izay manao gestion? Ie. Aratra manao gestion daholo universitaire? Ie. Dia satria hoe gérer dia avy amin'ny gestion. Zay verbe avy amin'ny gestion. Fomba fitantanana. Ohatra hoe raha misy olona zany zao dia manangana orinasa anankiray izy. Dia misangana ny orinasany dia ahoana amin'izay ny hitantanany an'ilay orinasany. Fa izao nahatonga azy nitantana ny orinasa io dia satria nanana tanjony izy. Zay ohatra hoe andehako a anangana orinasa mamboatra lafarinina. Ohatra zany. Zay zany ny orinasa atsangana zany. Dia misy tanjona fa maninona ny mamboatra lafarinina? Maninona tsy mamboatra, tsy fantatro zavatra, mamboatra tomobile na mamboatra be da be ny orinasa azo atao, fa maninona ny lafarinina? Dia manana tanjona izy. Mety hoe tena ilain'ny olona mihitsy ny lafarinina ka. Satria ny olona zao be da be eto Madagasikara, mahantra ny olona dia le mivarotra ny tena aingana be azahoam-bola dia anamboarana mofo. Anamboarana any dia vetivety dia mivarotra dia tena be da be mihitsy ny olona mila lafarinina ka. Aleo manangana, misy tanjona izy zany. Ie. Fa ahoana koa? Rehefa fantatra le tanjona dia hoe ahoana ny asa na hetsika atao hanatrarana an'le tanjona? Tiara le tanjona. Dia ahoana no hatratrarako an'io tanjona io? Inona ny hetsika ataoko? Nareo moa tokony asaiko ny tena izy fa le fotoanantsika no mahatonga dia manao an'ilay izy. Inona ny fandahara-potoana anaovana ny asa? Mila programme zany, mila hoe amin'izao dia izao indray izao manao an'izao, amin'izao indray manao an'izao. Hainareo tsara mianatra gestion zany io? Hony e? Ie. Dia inona ny teti-bola? Mila vola. Mila vola, fa tsy mila vola, inona ny teti-bola ilaina amin'ilay asa atao zany. Fa izao koa tena fanaon'ny olona manangana orinasa dia tsy maintsy misy dia iza ny olona iarahana miasa? Zay. Fa tsy hoe le tompon'ilay orinasa rery ny mampandeha le orinasany rery ao. Zay. Fa tsy maintsy maka olona izy hiara-iasa aminy ao hampandehan'ilay orinasa. Dia fanaon'ny olona manana orinasa koa tsy maintsy manao tombanezaka zany tena ao anatina gestion zany hoe manao évaluation. Io matetika faran'ny taona dia manao bilan. Zay. Manao évaluation nahoana ny fandehanana an'ilay fitantanan'ilay orinasa tamin'ity taona ity a, inona ny tsy nety a tokony hovaina, inona ny nety a tokony hotohizana, inona ny tokony hatsaraina, manao évaluation. Fa izao raika izy a, ny fiainam-pitiavanareo io dia orinasa kelinareo io. Orinasa kelinareo io fiainam-pitiavanareo io. Noho izany dia mila mianana fitantanana fiainam-pitiavana mahomby. Tonga dia le mahomby ny teneniko eto. Mazava ho azy zany fa inona ny tanjon'ny iarahan'ny lahy sy vavy? Ianao zany hiaraka amin'olona fa inona ny tanjonao irahanao amin'ny olona io e? Fa tsisy tanjona fa hoe miaraka fotsiny dia miaraka fotsiny. Ny tena marina dia misy tanjona, hitantsika eo ny karazana tanjona. Fa tsy eritreretina le tanjona. Fa hiainana eny fotsiny le tanjona. Fa misy tanjona le izy.
faharoa en-parallèle amin'itsy zany raha ato le hoe asa na hetsika atao anatratrarana le tanjona dia ato koa asa na hetsika atao anatratrarana an'ilay tanjona. Inona le tanjona? Hitantsika misy karazana tanjona anankiroa mifanohitra fa miakina amin'le tanjonao koa ny hetsika ataonao. Zay. Miakina amin'le tanjonao ny hetsika ataonao, ny fomba hitantananao an'le izy. Dia fahatelo, fotoana tsara anombohana ilay fiarahana amin'olona. Sarobidy be zay. Tsy hoe rehefa doboka ny foko dia lay miaraka amin'olona amin'izay zany zao fa midoboka ny foko. Fa misy fotoanany io. Misy fotoana mamety azy io. Dia inona ny vidiny tsy maintsy aloha anatrarana an'ilay tanjona. Satria tatontsika ilay niteny hoe inona ny teti-bola momba ny fandaniana amin'ilay asa. Dia ato koa raha te anatratra an'ilay hoe fitantanana fiainam-pitiavana mahomby ianao dia misy prix à payer. Tsy afaka manao izay tianao atao intsony ianao. Raha tianao ahomby ilay fitantanana amin'ny fiainam-pitiavanao dia misy prix à payer. Dia manaraka iza ny olona iarahana ary. Nisy nitenenin'ny pasteur teo. Fa nisy nitenenin'ny pasteur tsy n'importe qui no iarahanao. Fa tandremo kosa dia ianao koa no n'importe qui. Zany koa ngely izy iarahana dia mandoto rano fotsiny. Ianao n'importe qui nefa mitady olona tsara tokony tena izy ianao miaraka aminao. Mandoto rano ho any fotsiny ianao. Iza ilay olona tokony iarahanao. Zay mantsy ilay tato amin'ilay orinasa hoe iza ny olona iarahana anatanteraka an'ilay asa. Dia ato isika tsy maintsy ilaina ny tombanezaka. Rehefa vita ity zavatra ataontsika ity dia hanao évaluation koa nareo hoe nanahoana ny tantanako ny fiainam-pitiavako hatrany. Tsy fantatro momba nareo ireo efa nisy ao anatin'izany daholo ve sa ahoana. Dia manao évaluation anao rehefa vita ilay fampianarana hoe inona ny tsy nety, inona ny zao, ahoana ny tantanako ny fiainam-pitiavako. Nanahoana ilay nitantanako azy teo. Raha mpifandraisiko amin'ilay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay ivoaka eo. Zay. Azonareo ilay zavatra ataontsika? Dia hamoaka an'ireto tsika izany. Hamoaka an'ireto tsika. Voalohany izany dia hoe tanjona. Inona ny tanjona? Antony iarahan'ny tanora lahy sy vavy. Satria izay fitantanana fiainam-pitiavana no ataontsika dia inona ny tanjona? Tanjony fiarahan'ny tanora lahy sy vavy. Izay no jerentsika voalohany. Misy karazany roa ny tanjona. Misy tanjona miteraka ratra-po. Dia avoakako izy reto satria reto ny tena be da be. Nandeha bus andray mandeha ka an'tao tamin'izay tamin'ny taosy mipetraka. Dia an'taosy moa malaza be amin'ilay embouteillage. Dia mipetraka ohatr'izao anaty bus dia aoriana koa misy ankizivavy anankiroa miresaka. Inona ny resaresaka ao? Saly mihitsy anaovan'ilay sipako aky. Ampirafesiny ankizy. Dia hozy ilay anankiray tsy tian'ry izany. Nefa izy milaza fa hoe tiana. Ary ndry ty azy, zako ity azy. Za ky tsy miditra amin'ny lokony fianarako ky tsy mandeha amin'ny laoniny intsony. Za ky tsy mahita tory amin'ny alina. Dia rehefa avy eo misy miala hozy izy. Tsy androko izy mba hijerena azy eo. Ankizy ohatrany ahoana loatra azy fa mijaly izao. Jereo, ankizy tena kely. Pasteur moa teo ny 13 ans 14 ans. Angamba kosa tsy 13 ans 14 zay fa angamba ireny amin'ny 15 eo, 15 16 eo angamba ireny. 15 ans ilay izy. Fa nalahelo be any eritreritra azy. Ndry mbola tsy manambady akory dia efa miaina sady an'izany hoe mijaly am-panambadiana. Ka tsy izany moa. Mbola tsy manambady akory dia miaina sady an'izany hoe mijaly am-panambadiana. Tsy mahita tory ny fianarako aky tsy mandeha amin'ny laoniny aho. Zaka izao mitsaky mijaly be mihitsy aho. Mitady raharaha aho. Fa za miteny anareo fa mitady raharaha io manao sipa tsy amin'ny fotoanany io. Tady raharaha io. Tena lazaiko anareo izany. Tady problème. Problème tsy amin'ny fotoanany. Tanjona mitondra ratra-po tanareo io. Fiainana nandeha tsara teo. Fiainana veritsika. Fiainana nandeha tsara na ratra dia ahoana latsaka ny ranomaso. Fiainana nandeha tsara teo nianatra sy ny rehetrarehetra mbola misy ray aman-dreny mikarakara sy maninona. Tratra n'ilay ratra nalahelo.
misy ohatr'izao ny tanjona ameny ny banga ato anatiko, misy banga ato anatiko, iny zao na feno ny banga ato anatiko, aleo mba miaraka amin'olona. Inona avy ilay mety banga? Banga mpitiavana, banga fifaliana, banga fampaherezana, banga fifandraisana mahafinaritra, banga tambitamby, banga fanohanana ara-bola, banga fanohanana ara-kevitra. Dia izany ny arahana aman'olona. Misy ankizy vavy izay mihitsy dia bevoka izy, bevoka, ankizy 15 ans bevoka. Dia rehefa nanontania izy fa inona nefa ny tiana ataony teo zany nanena dia hoe ka za tsy inona mba hameny goûter foana ahako. Ameny le zay le hoe zay no natonga nametraka teo hoe misy koa izany hoe banga amin'ny fanohanana ara-bola. Manome goûter foana izy dia niaraka taminy aho dia rehefa niaraka taminy ahako dia tambatambana zay no natonga nalasa tafiditra tao anatin'ilay dia bevoka 15 ans dia bevoka dia tonga amin'ilay tenin'ny pasteur teo. Tsy afaka nanao tsony ny économie fa nanao inona moa vadiolojia sa inona moa lasa mivadika tany ny raharaha. Simba daholo ny projet mpiainana rehetra. Za miteny anareo fa raha hoe famenoana banga ao anatinareo fotsiny no rahanareo amin'olona, raha izay ny tanjona hoe tsisy fitiavana mihitsy ange ato an-trano ato hoe mety marina mihitsy zany a. Be da be ny problème familial atrehan'ny zanaka ao tokantrano. Ary fantatrareo reny maninona ny tokantrano ny korotana misy anareo reny, satria tany amin'ilay fiaingana mihitsy reny, tany amin'ilay fiaingan'ireo le ray aman-drenireo, tany amin'ilay fisafidianana zay ho vady sy ny rehetrarehetra, tany nefa tsy nandeha amin'ny laoniny. Fa za miteny anareo alao misoroka toy izay mitsabo, tombotsoa be eo anareo ny ahafahanareo mianatra ohatr'izao. Za miteny anareo ringana ny olona noho ny tsy fisiany fahalalana. Dia problème be da be. Za mpampianatra tany amin'ny lycée tamin'izaho mbola nampianatra, za efa retraité zao, mpampianatra tany amin'ny lycée dia zany ny andro tokony problème mpianatra eto anao dia problème familial. Dadanay zao, mamanay zao, sao nge ny ao an-trano madama, sao nge ny olana hoe za tsy te hody eo nge. Dia zay zany. Dia inona? Dia banga mpitiavana, banga fifaliana, dia lasa maninona? Manao sipa. Za miteny anareo fa tsy fitiavana zany fa filana, na fitiavan-tena fa tsy tena fitiavana. Ny fitiavana tsy mitady ny azy, tsy hoe hiaraka amin'itsy dia amin'izay mba izao, hiaraka amin'itsy dia izay mba izao. Tsy izay ilay fitiavana. Dia izay nefa ny antony arahana amin'olona. Filana zany. Raha ozy ianao hoe za tsy ampy fitiavana ato an-trano fa raha mba miaraka amin'olona azy zao dia mba mahazo fitiavana. Tsy fitiavana izay. Filana izay, misy zavatra ilaiko dia iry no ameno an'izay, dia olona iry no ameno an'izay. Dia izay ny ten'Andriamanitra ny fitiavana ozy tsy mitady ny azy. Alako ty. Naninona koa ty miberimberina be. Lasa lohany. Tiako tanjona miteraka ratra-po anankiray, inona vakeo hoe mba hanome fahafa-po ny fihetseham-poko. Ka zao ange raiky pity aminy dia tsy hiaraka aminy ve? Ka midobodoboka aminy ny fokoko. Izay ilay resantsika teo. Jamba ny fitiavana azy ka nefa tenenin'ny olona reo iny ange reto ka olona mpisolo toka, iny ange reto ka izao ka tiako iny tsy azo atao ninona mihitsiny. Manome fahapahapo fotsiny fihetseham-ponao. Fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra vakio hoe ny fo dia mamitaka, le cœur trompe. Zany ny tenin'Andriamanitra fa tsy tenin'ny zoko Saoly. Tenin'Andriamanitra. Indrindra ao anatin'izao vanim-potoana fahatanoranareo zao mbola miovaova be ny toe-ponareo. Instable be nareo. Indrindra ao anaty adolescence. Za dia tsy mampirisika ny adolescent mihitsy ianao zany sipa zany. Satria olona instable be, olona miovaova be, olona mbola maka ny toerana, olona mbola misy changement be da be ao anatiny eo. Tsy azo heterana. Tsy azo heterana ny fitiavana ao anatin'izany. Dia izay ilay hoe
zao alao fiarahana rava zay fanambadiana rava. Marina zany sa tsy marina? Ny fisarahana rehetra nefany dia tsy maintsy miteraka ratra, na tiana na tsy tiana. Zay. D'accord amin'izany ve nareo? Ny fisarahana tsy maintsy miteraka ratra. Raha tsy tea ratra zany dia aza maikamaika. Tsy maintsy miteraka ratra io na tiana na tsy tiana. Kanefa eo am-piarahana ianao vao mahita hoe ay tena tsy mety, tena tsy mety. Fa nandratra olona ianao zao tao anatin'ilay izy. Mety ianao no nanapa-kevitra hoe hiala fa nandratra olona ianao. Izany tena anareo hoe amin'Andriamanitra ny teny hoe tiako ianao dia midika hoe hanambady ianao Io zany tsy tenitenenimpoana, za mampianatra ny tanora foana, akombony io vavy io. Aza maika hitory fitiavana. Fa raha vao miteny ianao hoe tiako ianao dia mipaka ny anatin'ny fon'ilay olona zany. Ka raha tiako ilay olona ka miova indray ianao fa tsy tianao intsony indray izy, tompona andraikitra 100 isan-jato ianao. Ny conséquence ny blessure n'iny olona iny. Asa raha azonareo ny tiako resahana. Tsy tenitenenimpoana io. Hoe tiako ianao dia aveo dia misaraka indray. Fa ny kristianina tsy miteniteny foana, ampamoahana ny olona ozy amin'ny teny foana rehetra alokon'ny vavany. Aza maika anao déclaration d'amour zany mihitsy, zany teny anareo. Fa tompona andraikitra ianao amin'ny conséquence ny blessure an'ilay olona rehefa miova ianao rehefa avy eo. Dia ianao koa mikaraka amin'olona fotsiny dia avy eo koa hisarahan'ny olona koa ianao dia maratra koa ianao. Dia izay ilay hoe ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona. Tena marina zany, tenin'Andriamanitra zany. Misy tenin'Andriamanitra koa any manao hoe anaka tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana any amin'ny obolana. Fa avy ao ny itovany any. Tandremo ny fonao. Aza dia atao tanisa dia atsipitsipy atsipitsipy eroa. Tandremo tsara ny fonao. Ok, maratra amin'ny sipa numéro 1 dia maratra amin'ny sipa numéro 2 dia maratra amin'ny sipa numéro 3 dia manambady ihany ny farany. Dia rehefa manambady dia olona maratra, ray mpianakaviana maratra feno ratra, reny mpianakaviana feno ratra, manangana ankonana. Ny olona maratra dia mampita ratra. Osonareo ilay izy. Dia teo ilay jamba ny fitiavana azy fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Mifoaza tsara ary aza manota. Ny olona tena tia tsy jamba zany. Resaka dalana izao tontolo izao zany. Ny olona tena tia mahiratra tsara. Fantantsara ny tanjony fitiavana ny olona io. Fantany tsara, mahiratra tsara, mandinika tsara izy, zany ny atao hoe tena fitiavana. Ny olona jamba tsy fitiavana zany. Mahatonga ny efa teny hoe jamba ny fitiavana dia satria efa tsy lahita tenenina intsony fa dia nahoany akady ara dia lasa fa tiako dia lasa hoe jamba izy jamba ny fitiavana. Fa aza mba jamba ny fitiavana ihany fa zava-doza. Satria ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misy aloha efa manambady dia hoe inona ireny nanambadiako an'ity olona ity takizay tsy nanambady an'io. Oh, c'est trop tard. Alako misaoram-bady ozy ny tenin'Andriamanitra raha kristianina ianao. Fa tia koa tanjona anankiray io mitondra ratra. Mifanaraka tsara amin'ilay sary efa tao an-tsaiko izy. Ny tao an-tsaiko mantsy dia lehilahy bokombokona. Dia tenenin'ny pasteur teo. Lava be ohatran'ny Joe Bogosy na hoe ankizy vavy lava volo. Zay zany efa ao an-tsainao. Iny tokoa ianao fa mandeha dia mahita ankizy vavy lava volo be ilay tovolahy. Tena ity mihitsy ilay izy. Zay ilay tao an-tsainao zany hoe genreko. Efa petraka efa sarisary mipetraka ao anaty lohanao ao. Fa zao aza adino Andriamanitra ianao manana ny sitraponao anao. Manodidina anao koa manana ny sitraponao anao. Fa Andriamanitra manana ny sitraponao anao. Iza ny tsara indrindra amin'ireo? Ilay sitrapon'Andriamanitra ho anao.
Zay tadidio zay ho hitantsika amin'ny teny manaraka eo zany. Efa ao an-tsaiko izy dia raha vao mahita ohatr'izay dia efa hay fitiavana izany miaraka amin'io aho. Ao noho izy ny tenin'Andriamanitra hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Mila maka saina amin'Andriamanitra. Mahafinaritra mijery tanora ohatr'izao aho. Tanora olon'ny tenin'Andriamanitra, tanora olom-bavaka. Tsy ny miaraka amin'ny olona ny maika, fa izao ny maika. Manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra ve ianao? Fakazara mistoa ianao dia hiadana ozy. Izay no tonga avy ny soa aminao. Ny andao hoe fakazara amin'Andriamanitra, ilay vavaka sy tenin'Andriamanitra. Manana relation intime amin'Andriamanitra, olona tia mandinika soratra masina, tia mivavaka. Apetrany ambavaka daholo ny fiainana rehetra, na ny fianarana, na ny fahatanorana, na ny fiainam-pitiavana, na ny rehetrarehetra, fialam-boly, ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny, ny entiny ambavaka daholo. Ianao raha mbola tsy manana an'izao fomba fiainana izao, dia hiarakaraka aman'olona. Satria amin'ny alalan'izao Andriamanitra no manome sainanao. Hanome sainanao aho, sy hampianatra anao izay lalakalehanao. Hitsinjo anao ny masoko an'izay. Kanefa ianao tsy hanana ny fitiavana anao an'izao raha tsy mbola manana an' Jesosy ao anatinao. Zay. Tsy manana fitiavana izany hoe handinika soratra fitiavana izany hoe ndeha hivavaka. Makaty am-piangonana mety ataonao, fa raha hoe ianao mihitsy ny manana izany hoe vie de prière izany. Raha tsy Jesosy ao anatinao no mampianatra anao an'izay. Raha olona mbola tsy paka saina amin'Andriamanitra ny hiaraka aman'olona, dia sady simba no manimba. Fa izao koa dia tanjona hanaovana firaisana ara-nofo. Satria rehefa miditra ao amin'ny âge de puberté, dia mitomboka misy izay. Misy izay filàna izay. Mitomboka eo izany matsapa an'izay ilay tanora izany. Dia izay mihitsy nataon'ilay tanora izay, tena mampalahelo be. Dia nandeha fampianarana ohatr'izao, dia nangatanana mihitsy toy izy. Dia atao anaty fampianarana misy hoe mianara amin'ny namana aloha. Relation d'amitié. Sarobidy be. Izaho miteny anareo rehefa manao conseiller conjugal izay mivady tamin'ny fahavelon'ny vady moa efa maty izy. Dia izay momba ny fanambadiana sy ankonana io tena mystère misy anay. Dia na manao conseiller conjugal izay, fa be da be mihitsy ny olona miteny hoe izaho tsy mahatsapa hoe namako ny vadiko. Izaho tsy mahatsapa hoe namako ny vadiko. Arak'ilay tenenin'ny pasteur vady izany dia maninona? Namana, olona ekipa ray aminao, tena mifampitatana aminao sy ny rehetrarehetra. Ao anaty fanambadiana betsaka ny mahatsapa hoe tsy namako ny vadiko. Satria nahoana? Satria vao niaraka dia tonga dia kivadivady no atao. Fa tsy nianatra an'izany hoe minamana. Sarobidy be ny relation mianatra amin'ny namana. Misy ankizy vavy izay dia izy nianatra nanatrika fampianarana ohatr'izao foana. Dia ndray andro izy nisy ankizy lahy nikôtikôty azy. Dia nikôtikôty ankizy lahy io izy dia izao no nataony. Dia azony tsara ilay voarainy tsara ny fampianarana dia izao no nataony. Boaka aloha tsika mianatra amin'ny namana. Aza mbola asiana resaka ankoatran'izay. Raha tianao ny fandray amiko, andeontsika hianatra ny namana aloha. Ao amin'ny namana, fianarana namanao hitanao toetra, hitanao zavatra be da be eo izany. Amin'izay raha ohatra ka efa hitanao amin'izay fa namana fotsiny, ka raha hitanao amin'izay misy zavatra hitanao hoe olona tsy azo atao vady ity olona ity, tsy misy problème. Fa raha tonga dia niaraka, afaka dia hiaraka tsika izany dia manosy lasa amin'izay ilay kisipasipa. Ao anatin'izay ianao no mahita hoe tena tsy mety ity olona ity, dia hisaraka ianao. Na ianao na izy samy miarahatra daholo ao anatin'izay. Asa raha azonareo mianara aloha minamana. Ao ny fankalalana. Aza maika an'izany hoe kivadivady izany. Dia anao firaisana ara-nofo fa misy tenin'Andriamanitra ange ity fa notenenin'ny pasteur teo moa fa tena omeko anareo ity tenin'Andriamanitra ity. Ndao vakiana ange fa raha marina kosa izany lazainy izany ka tsy hita ny famantarana zazavavy ho virjiny, dia hoentiny mivoaka eo amin'ny varavara'ny tranon'ny ray ny zazavavy,
ka hotorahan'ny mponina ka hotorahan'ny mponina amin'ny tanàna ny vato ho faty satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely izy ka nijangajanga tao an-trano rainy ka dia ho fongorana tsy eo aminao ny fanao ratsy. Teo amin'ny zanak'Israely zany dia tsika hoe ay any jiosy zany any Israely zany fa tsy atsika malagasy zany. Ny atsika malagasy zany tsy problème intsony zany, azo atao tsara zany. Fa zao tadio tsara ny kristianina na malagasy izy na anglisy izy na frantsay izy na alemana izy na inona izy, ny mpino kristianina dia antsoina hoe Israely ara-panahy. Israely ara-panahy. Satria nahoana? Satria ireo zanak'Israely ireo dia vahoaka olom-boafidin'Andriamanitra, tsy zay? Vahoakan'Andriamanitra. Fa rehefa taty amin'ny Jesosy Kristy kosa, zay rehetra nibebaka ka nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany dia vahoakan'Andriamanitra koa, olom-boafidin'Andriamanitra. Dia antsoina hoe Israely ara-panahy. Tsy Israely ara-nofontsika, ara-pirazanana, fa Israely ara-panahy. Ka noho izany dia fady indrindra zay nanao izay fady indrindra amin'ny maha-kristianina zany. Fa antsoina hoe inona? Nijangajanga tao an-trano ray satria zanaka mbola ao an-tokantrano, mbola tsy nisehoana, mbola tsy natao vodiondry, mbola tsy natao inona, mbola tsy nitsofina rano hanambady, mbola mandeha dia manao firaisanany dia mody ao an-trano ihany, ao an-trano rainy ihany zany izy io. Lasa indray dia izay ilay mijangajanga ao an-trano rainy. Dia hozy izy hoe ka dia ho fongoranao tsy ho ao aminao ny fanao ratsy. Fanao ratsy zany kay. Fanao ratsy zany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy fanao ratsy zany, fanao tsara zany eo amin'ny olona izao tontolo izao. Fa fanao ratsy zany. Fady zany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy zava-pady zany eo amin'izao tontolo izao. Dia tsika mandiny tena hoe za fa mbola olona izao tontolo izao, sa efa vahoakan'Andriamanitra, efa zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ahoana hozy ny tenin'Andriamanitra? Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana. Nao zany raha hoe mipropose amina olona miaraka hoe hanao firaisana aminy, manao ratsy aminy zany ianao, manao ratsy azy ianao zany, hanimba azy ianao zany. Matoa zany tsika tsy manao an'izany, tsy hoe tsy tokony atao fotsiny zany, aza atao zany, tsy mety zany fa kristianina tsika. Fa ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Zay. Ahoana ny voalazan'ny soratra masina? Dia tia raha mbola inga jereo tsara ty Genesis 2:24 averiny ty tany amin'ny famoronana amin'ny fanambadiany ty, mbola tsy nisy fahotana. Dia ty Matthieu ty Jesosy Kristy ny mamerina an'io amin'ny filazantsara. Dia ty mbola averina any amin'ny epistily, zany hoe mandrakotra ny baiboly iray manontolo zany teny io. Io natao hoe fanorenana ny fanambadiana, fondement du mariage. Dia vakiana foana io rehefa misy mariage. Remarqueo tsara rehefa atao am-piangonana, vakiana foana io. Atao vakiantsika anke? Anoho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Jereo tsara inona voalohany? Andao ny rainy sy ny reniny. Dia avy eo faharoa, hikambana amin'ny vadiny. Dia fahatelo, ho nofo iray. Aty amin'ny étape numéro 3 ilay nofo iray. Nataoko sarisary ohatr'izao izy ty. Ty zany zao le tovolahy miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Le tovolahy sy ny ray aman-dreniny zany ireo. Dia ty le tovovavy sy ny ray aman-dreniny. Dia ireo ilay atao hoe isika taloha. Rehefa nanambady izy lasa hoe isika ny taloha ireo. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha lehilahy andao ny ray sy reniny dia mandao izy zany. Izy mandao iny zany ho aiza izy? Andeha hamoaka ny raha vehivavy ato izy. Dia iny koa raha vehivavy maninona? Mandao koa. Fa tsy hoe andao ny ray sy reniny dia onona ao amin'ny onona ao amin'ny ray aman-dreniny raha vehivavy. Tsy izay mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Satria tsy afaka hikambana mihitsy izy. Dia hikambana amin'ny vadiny. Anangana ny isika vaovao. Zany ny plan de Dieu. Misy plan ohatr'izany n'Andriamanitra, misy ordre ohatr'izany, ordre biblika mihitsy zany. Fa ilay olona manao azy en désordre amin'izay rehefa avy eo. Ato amin'ilay mpikambana ato zany hanorina tokantrano amin'izay zany. Dia iombonana amin'izay ny fiainana rehetra ato. Dia ao amin'ny tokantrano iombonana io ho nofo iray.
Dikany hoe mandao dia mampiorina fahaleovan-tena. Tsy miankin-doha amin'ny ray aman-dreny intsony. Afaka manofa trano, manana vola ivelomany, manana melomana zanaka. Zay ny atao hoe mandao, mampiorina fahaleovan-tena. Dia manorina tokantrano vaovao, mikambana amin'ny vadiny. Dia vita ilay mariazy zany, vita rehetrarehetra fisehoana na fisoratana na vita ny mariazy ny mpiangonana, lasa amin'izay izy roa atsika nipetraka ao no manomboka ny firaisana ranofo. Zany ny ara-tsoratra masina. Zany ny ara-tsoratra masina. Dia misy filaharana ohatr'izany ny an'Andriamanitra. Ka tsy entina foana ry zanako izany anarana hoe kristianina. Dikany hoe kristianina dia Kristy velona amin'ny finoana atao anatiko. Dia ny tenin'ny Kristy ny fahefana faratapony eo amin'ny fiainako. Izay ny dikany hoe kristianina. Ahoana ozy ilay tenin'Andriamanitra? Aza miombonao tamin'ny sasany, tehirizy madio ny tenanao. Sy ny vehivavy ihany, fa ny lehilahy koa. Tehirizy madio ny tenanao. Fa ity koa anankiray mahatonga ratra, mba manaraka ny toetrandro toy ny tanora mitovy ambiko. Zay, manaraka toetrandro, fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Vakeo hoe, ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Ny sitrapon'Andriamanitra mantsy ny maninona? Tsara. Ny sitrapon'Andriamanitra ny maninona? Aiza no ahitana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny? Izany ny fanaon'ny olona rehetra. Fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Tsara, akasitrahana, marina. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe bien, agréable à Dieu, parfait. Mety bien ny fahitanao an'ilay izy, mety bien koa fahitan'ny hafa azy, fa tsy agréable à Dieu. Dia marina, parfait, zay ny tonga lafatra ho anao. Tonga lafatra ho anao. Andriamanitra rery ny mahalala ny tonga lafatra ho antsika. Dia izay zany ilay izy hoe ny fitambaran'ireo telo ireo hoe tsara, ankasitrahana, marina, izay no atao hoe excellent. Inona ny tianareo? Bon élève sa excellent élève? Excellent élève. Bon travail sa excellent travail? Excellent travail. Ka tsy hoe bien fotsiny zany, fa mahafaly an'Andriamanitra ve? Agréable à Dieu. Mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Cherchez l'excellence ao amin'ny fiainam-patanorana. Karoy ny excellent ao amin'ny fatanorana. Fa aza fotsiny hoe bien. Fa ny tanjona tena mahomby, tanjona miteraka ratra-po ilay rehetrarehetra teo, fa ny tanjona tena mahomby, ao vakeo, hanambady ilay olona tian'Andriamanitra iarahanao mandritra ny androm-piainanao sisa. Vavina mpianatra momba ny fitiavana momba tamin'ny tanora dia ny rava, dia nivoaka teo tokotany. Nivoaka teo tokotany dia ny rava zany dia efa mivoaka. Nanantona ankizy vavy anankiray, soka eo. Ahoana? Voray ilay fampianarana teo. Fa sao soka, izaho efa niaraka tamin'ny ankizy lahy anankitelo. Dia ilay anankiray faraparana io zao efa hitakitako mitady hisaraka indray. Zany inge ilay resaka sipy. Dia efa tady hisaraka indray. Dia izaho zany mivava, Jesosy inona no avaliko an'io izy io zany raha ohatra isika manontany ahy. Dia ahoana zoky ny ataoko? Fa izao no teneniko, tsy fantatra fa mivavaka anakapoa. Dia izao ny zavatra tonga tany. Ianao zany efa norokoroan'ny numéro 1, dia efa nisafosafony numéro 1, dia efa nifipiny numéro 1, dia efa nanaova numéro 1 firaisana ranofo. Dia ianao zany efa norokoroan'ny numéro 2 koa. Dia efa nisafosafony numéro 2, dia efa nifipiny numéro 2, dia efa nanaova firaisana ranofo. Dia mbola tsy tonga tany amin'ny numéro 3 toy okizay zoky, okizay voa, ajanony, dégoûtant marikriko. Dia izy misaotra zoky. Androany vao tsapako hoe zavatra marikriko ka izany. Souillé azoky. Souillé, any hoe voaloto. Zay ny tsapasapany. Misaotra zoky. Androany vao henoko.
hatramin'izay neveriko fa mandeha ho azy zany, everiko fa nature normal zany, miaraka amin'ity olo ty dia normal raha fipininy sy olokoroany safosafony rehetra, miaraka amin'ity indray dia normal zany. Androany vao hitako fa marikirioka izany. Izay moa fotoanan'ilay ankizy, mahafinaritra be zany jeune zany zao ankizy zany a. Mahafinaritra be zao izy fa dia responsable na mampianatra jeune izy zao. Tsara be mihitsy, nakany lesona ny fiainana. Anambady, izay moa ilay teneniko anareo hoe dikany hoe amin'ny kristiana hoe tianao a dia dikan'izay anambady ianao a. Raha ohatra ka mbola tsy anambady azy ianao, mbola tsy mety eritry izany vady zany fa aninona fotsiny ianao. Ohatran'ilay misy ankizy roa izay dia izy efa samy afaka baka dia samy première année izy. Dia inona moa ny fianarana ataonareo? Médecine ozy dia izy koa manao médecine. Ay, firy taona izany médecine izany a? 7 taona. Tozy a, ay, anao inona izany nareo mandritra ny 7 taona? Miaraka ry zareo, anao inona ianareo izany mandritra ny 7 taona? Fa miaraka nareo. Anao inona? Lavatra 7 taona izany e. Ianao izay tsy ho lava ao anatin'izany a. Dia volana e. Tandremo ilay vava, maika be hiteny hoe tiako be ianao, tianao a, ataontsika hiaraka. Tsy fantatro izay fomba fitenenana azy amin'izao fotoana izao. Ay, izaho koa tianao. Ny sasany ary moa ny andro voalohany anaovany déclaration dia efa any am-pandriana. Ny andro voalohany ohatran'ireny amin'ny film ireny e. Satria ireny ny modèle, ireny ny repère. Fa ny repère sy ny modèle nareo nge dia Jesosy ny teniny, ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Izay ny repère. Rehefa tsisy repère ny olona dia mandehandeha fotsiny fiainana. Hitanareo, nareo mahalala puzzle a? Dia ataontsika hoe manao puzzle nareo. Dia ilay puzzle anankiray a, misy modely apetraka eo, tia no arahanao. Dia misy indray puzzle anankiray, modely tena izy io zany a. Dia reto ilay piesy fa modely tsy izy no omeny eo. Dia ny anankiray moa amena piesy be da be izy fa tsisy modely. Ny fanontaniako anareo izy amin'izy telo ireo no vita voalohany. Le voalohany sa le faharoa sa le fahatelo. Le misy modely tena izy sa le misy modely tsy izy sa le tsisy modely, iza no mahavita voalohany. Le misy modely tena izy. Ato koa mba misy modely len'le faharoa fa modely tsy izy, piesy tsy mi-correspondre raha mamoaka an'le modely mihitsy zany. Fa indraindray ao anatin'ny fahatanorana dia maka modely n'importe quoi eny. Michael Jackson ohatra. Michael Jackson iny. Ohatra zany. Tsy fantatro io na tena izy na tsy tena izy aloha aminareo a. Fa sendra izay no tonga tao anaty vavako. Dia mizatra dia atao fanina mihitsy. Izay moa ilay fanina moa. Dia iny dia tena iny. Fa tokony fanina an'iza ny zanak'Andriamanitra na ny kristianina? Jesosy Kristy. Zay. Any ny repère-tsika, any ny modèle-tsika. Tsy misy modèle moa dia efa ato lany andro amin'ilay modèle tsy izy koa no tena raharaha be. Tsy tafavoaka e. Nga tafavoaka io puzzle io, tsy tafavoaka io. Le ato indray tsisy modèle dia n'importe quoi ao ny atao ao tsy fantatra. Hafa ihany le modèle tena izy. Tonga dia mivoaka. Hitanao mihitsy hoe épanoui le ankizy vita le puzzle. Faly be izy. Ohatr'izany koa raha tianareo épanoui ny fiainam-pahatanorana maka modèle tena izy. Ao amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana ny fiainam-bavaka Jesosy Kristy, ahoana ny zaon Jesosy Kristy, ahoana rehetrarehetra zany. Dia mitenin'Andriamanitra e. Iny repère-tsika. Zareo nareo fa zavatra navoakako rehetra teo a. Misy tenin'Andriamanitra daholo fa tsy navoakavoakako ohatr'izao. Anambady le olona izay le tanjona mahomby zany, anambady le olona izay tian'Andriamanitra, tsy izay tiako akory. Fa za rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra dia le omen'Andriamanitra lasa jerenareo tsara ty. Raha le nitenen'ny pasteur teo e. Vehivavy lava be sinona. Fa nahazo fo kely izy. Kanefa tiany. Ary tena afaka ho namany mihitsy. Vady zany ike tena namany.
afaka ho namany amin'ny mapasteur azy. Dia jereo hoe tenin'Andriamanitra izany hoe vady zany ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Ary hoy raha lehilahy, ozy Adama zany, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako hoe sinova avy amin'ny nofo. Nentin'Andriamanitra tany aminy zany hoe ty vady ho anao. Satria fantany hoe Andriamanitra tsy mandainga, Andriamanitra tsy mamitaka, Andriamanitra tsy hanolotra vato mafana ho azy. Ahoana nahafantarany hoe avy amin'Andriamanitra raha niarosy azy tsy hoe io koa ry Andriamanitra, iny ny Andriamanitra fa nitondra vady banitsy iny tsy hitantsika izany. Fa le fifandraisam-pitiavana ao amin'Andriamanitra mahatonga anao mora miconnecter ny révélation n'Andriamanitra ho anao. Zay. Jereo tsara, ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anaovako vady zaza ho azy. Anaovako, Andriamanitra no miteny. Tsy hanaovan'ny ray aman-dreny ny vady ho anazy, nanaovan'ny tena ny vady ho anazy, fa Andriamanitra no manao vady ho anao. Tsy tadiavina ny vady, omen'Andriamanitra ny vady ka hoe andeha ho any amin'ny boîte de nuit fa sao dia mba mahita vady ihany, na andeha ho hariva sao dia mba mahita vady ihany. Fa tena Andriamanitra manome anao. Dia ilay fifandraisam-pitiavanao amin'Andriamanitra iny mihitsy ny tena sarobidy be. Dia ny ora mandeha be tsy fantatro ny responsable. Ny hetsika ilay natao zany anatrarana ilay tanjona. Dia ny hetsika miteraka ratra-po dia vakio hoe malaky hiaraka amin'ny olona mahafinaritra na manaitra fotsiny. Engagement précipité. Raha vao izao no atao dia tonga dia ilay tanjona miteraka ratra rehetrarehetra hitantsika teo ilay tanjona. Matoa io ny hetsika natao. Zay, ay bangam-pitiavana hiaraka amin'olona. Zay ilay izy. Ny hetsika mahomby kosa ary noho izany dia aza manao adaladala fa ahoana ozy? Aoko ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ianao zany zao mety tsy fantatro. Ary classe de firème reo dia ankizy tany amin'ny EPP raha tratran'ilay directrice manao firaisana ranofo ao amin'ny WC. Ankizy any amin'ny EPP. Zany hoe efa tsy resahana intsony zany ny CEG, ny lycée. Efa zany efa za mpampianatra tao amin'ny lycée anankiray dia tsetsina ny cabinet. Nakapapaka-parala tsetsina ny proviseur anay. Inona nameno azy tao? Kapoty any amin'ny lycée. Mandeha hianatra anao le ihany. Dia izay ilay nego anareo hoe aza manao adaladala fa ko fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Izao fiainana izao aloha ny tena maika arketsy. Ankizy any amin'ny CEG zany ange mbola roviany zany. Nefa dia firy ny ankizy CEG manao sipa. Feno. Ny tena tsara, excellent ilay resantsika tao. Inona moa ilay excellent? Bien, agréable à Dieu, parfait. Tsara sady ankasitrahan'Andriamanitra ny marina. Ny tsara ny tena tsara excellent izay ny manin'Andriamanitra ho anao, aza takonana amin'ilay heverinao tsara na bien ho anao. Andriamanitra efa manomboka excellent ho anao. Mandeha anao bien, miaraka amin'ny bien indray aloha. Ohatra amin'ny bien indray, misaraka amin'ity, miaraka amin'ny bien indray aloha. Misy ankizy lahy anankiray niaraka amiko amaranako azy angaminy. Aleo ajanony eto. Betsaka koa razonareo tamin'ny pasteur teo. Misy zavatra be dia be mbola tokony zaraiko fa izay aloha sika androany. Dia ilay ankizy izay zany niaraka amiko. Misy asan'Andriamanitra ataonay zany any Antsirabe. Dia izaho mbola miasa, izy mbola mianatra. Dia hoe ianao izy miaraka amin'ilay ankizy ary zany, izy koa mbola mianatra. Dia niaraka tamin'ny tomobile iray aman-dreniny ahako. Dia izy mitondra tomobile, izay mianakare zany na tomobile. Dia variana be ahako. Dia tonga izay dia hiainga izay. Tsy aloloha vavaka tsika zoky. Eno
Ataova mivavaka dia izy nitondra mivavaka dia tena mivavaka ny voyagenay ndeha ao any Antsirabe zay dia nivavaka teo dia io zay Jesosy vita zay vitsy zay ndeha amin'izay zay nalefa ny radio hira évangélika aloha ny hira évangélika mety am'zoko ve raha ohatra ka mba hovaintsika fampianarana na toriteny eno tsy manina mety ampy be tiako be navadiny indray dia mandefa toriteny indray dia lasa zay mandeha zay dia aveo zay nijanona kely nividy zavatra dia rehefa nijanona nividy zavatra zay dia lasa zay nividy zavatra dia aveo dia niverina anaty tomobile dia niverina anaty tomobile indray zay dia ozy izy andao petraka amin'i Jesosy izoky ny toediantsika eno tiako be zany mahafinaritra be dia nivavaka indray izy Jesosy misaotra anao fa tonga teto zay nana dia anoy ny dianay zay dia ohatr'izao dia lasa dia nalomina indray le hira sianasianina dia ozy aho mantsy azy ono aho mijery anao dia variana aho tena mbola tanora dia tanora bôgôsy kely zany le tovolahy kely zany sady bôgôsy kely dia variana be ho aho zany mihaino anao fa ahoana ho any no natonga anao tena tia be any tompo ohatr'izao fiainanao tena hoe dépendant de Dieu mihitsy amin'ny atsipriany rehetra ay zany mantsy zokosy izy fa za ozy niaraka tamin'olona dia tratra ny déception tamin'izay aho ozy dia efa saika moa ny tena mihitsy aho tamin'izany ozy izy dia kanto ozy izy mbola tsy izay ny planin'Andriamanitra ho anahy dia nisy jeune anankiray ozy izy tafaraka tamiko tamin'ny toerana anankiray dia sendra tafaraka teo zay dia za ozy olona manjombon-dava miondrokondrika lava zay dia nitenen'ilay jeune fa se zany ohatra ny kivikivy zany ny paoziny se ohatra zany ay tany nandeha iny izy anga dia ao amin'ny salle d'attente asa miditra masina dokotera na inona dia ao amin'ny salle d'attente dia fanakaiky eo izy ilay tovolahy ray dia za ozy izy tena kivy be mihitsy dia ohatrany kivikivy be se manana problème se ohatr'izao dia tsy fantatra ozy fa tantaraiko anazy ny problème hoe za dia ohatr'izao tratra ny déception ohatr'izao dia nampahireziny aho ozy izy dia sao dia lavabe mbola lavabe zareo zany mbola kerina be aty mbola lavabe la queue dia nitorian'ilay tovolahy filazantsara izy dia nampandraisiny an'i Jesosy ao amin'ilay anina eo zany eo amin'ilay WO nampandraisiny an'i Jesosy ohatr'izao dia be dia fotsy izy hoe afaka mifanohy fotoantsika se dia afaka miresaka bebe kokoa fa hiditra atao amin'ny efa torony se zao fa mandana miditra dia kay nandrasa rehefa niravaka dia le anankiray ny lasa aloha dia nivoaka izy dia izy nivoaka voalohany dia nandrasan'ilay namany dia lasa mpinamana ry zareo dia niaraka moa dia ino izy izy nandray an'i Jesosy ahako dia avy eo izy niaraka tamin'ny namako manao étude biblique zay miaraka mandinika soratra masina sy ohatran'izany dia tao anatin'ny fandiniako tenin'Andriamanitra ozy izy tao ny nahitako fay hatramin'izay ny excellent efa nomanin'Andriamanitra ho aho dia nitakonako tamin'ny everiko fabiana dia izay natongananao an'io azonareo ny excellent ozy izy ny tena tsara izay nomanin'Andriamanitra ho aho dia nitakonako tamin'ny everiko fabiana dia za ozy tsy mivadika do amin'izay bien zany intsony 4e année izy mbola no 5e année aho ozy izy dia mifantoka amin'i Jesosy ny fianarako aloha ozy fa le excellent dia izay sy ny tompo midinidinika an'iny amin'ny fotoanan'ny tompo fa tsy mivadika do amin'izany intsony aho ozy izy aloha pour le moment azonareo hoe zany tary zany dia izay no natonga napiditra an'io atao anaty fampianarako dia avy eo amin'ny fampianarako resaka fandraisako amin'ny ankizy foana dia voaka eny le izy dia ohatran'izay ry zanako mbola lava be izy io fahajantsika eto mino fa nandray zavatra nareo zay le hetsika fotsiny fa iza ny olona iarahana efa misy efa nitenitenenin'ny pasteur teo roviana fa teneniko anareo ty roviana nonomboka hiaraka amin'olona re satria nisy an'izay le anina teo sy nitaona loatra na ny hoe faripaizana efa nananao na hoe efa manana antonasa ary ianao fa ny fahamatoranao maturité sy ny toetranao hiditra ao anaty fiainam-pitiavana efa manana maturité hiditra ao anaty fiainam-pitiavana zany ve ianao manaona ny toetranao hiditra ao rehefa miteny hoe eny ve ianao dia eny sa manao inon mbola zany ve ny fiainanao
azo atokisana ve ianao amin'ny zavatra teneninao. Raha no mbola misy be lava be ao anatiny ao fa ekeko fa hoe ny taona koa mizoe resaka maturité fotsiny amin'ny maha-olona fotsiny, satria ny fitiavana zany tsy raharan-jaza zany fa raharahan'olona matotra zany. Ny tena fitiavana raharan'olona matotra, ary mila fotoana ny atsapana ny tena fitiavana. Zay teneniko anareo, mila fotoana. Fa zavela ataon'ny olona tanisa fotsiny ny fonao. Araka ny tenenin'ny pasteur teo hoe ny anazy moa saiko sa nresahany tamin'iny le hoe kadio tsara, nanolo tsara, inona paiso sy ny akondro moa izy, fa ny any fonao, satria ato ny miainga ny zavatra rehetra. Avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ozy no ivoahany saina, dia ny saina ny baiko ny atao rehetra. Zay mahatonga ny hoe anaka tolory ihany fonao ozy Jesosy, toroy afotsiny aloha fonao e. Dia fanaraka amin'izay koa ny fomba fisainanao, satria izy no ampianatra anao ny fomba fisainanao sy ny ataonao rehetra rehetra zany rehefa avy eo. Zay zao tsy mety hoe fa tsy manam-potoana metrahana fanontaniana intsony. Tsy fantatra raha misy fanontaniana. Raha misy fanontaniana dia apetrao ihany aloha na ray ary ohatr'izany dia inona no nakasika anao manokana androany, na fanontaniana apetraka ireo na hoe inona no nakasika anao manokana androany. Tamin'ilay zavatra nizaraiko teo zany izy. Ilay pasteur moa efa namerika fanontaniana nanovana ireo fanontaniana. Sa tsy nisy? Tsy nisy nakasika? Tsisy voaray? Sa nisy voaray? Ao ary mba zarao kosa e. Ndry Tezara? Carmen. Jesosy manana ny planina anao antsika dia ny zavatra omanin' Jesosy zavatra excellent foana, fa tsy mila mijanona amin'ilay bien-tsika. Misy zavatra excellent kokoa zany, matoa ataon'Andriamanitra miatra aminao zavatra anankiray dia misy zavatra tsaratsara kokoa homanino anao any aorianany. Ohatra Carmen kiny zaran'izany tena mampahery be. Sao dia mbola misy Tezara koa na te hametraka fanontaniana, tsy fantatro. Inona nakasika tovovavy iny na tovolahy anankiray ary? Fa zatra mihaino toroteny ve ireo olona dia eo tsika zao tsy toroteny fa fampianarana dia misy échange zany. Za moa nanenjika hamoahana izy amin'ilay fotoana kely dia taiko moa kely ilay fotoana nahoana fa na zany lava be ny zavatra teneniko. Fanamariana kely fotsiny mahakasika an'ilay karazana fitiavana noresahana teo. Ilay fitiavana telo voalohany Filia, Storge, Eros, dia ny biby koa manana azy io. Fa mba hiavahantsika olombelona amin'ny biby zany dia mila manana ilay agapentsika. Dia tokony isaina zany sika rehefa ohatra hoe mahatsapa an'ireo fitiavana telo ireo nefa tsy ao anatinao ilay tena fitiavan'Andriamanitra, dia tokony andinin-tsentsika hoe mitovy amin'ny biby tsika izay. Izay fotsiny ny fanamariana kely. Saotra betsaka fa nandray zavatra tsara be marina zany ohatran'ilay alika dia tian'ilay tompony izy tsetra. Eny ary zay vavaksika. Misaotra anao zay ray fa tsara loatra ianao amin'ny fiainanay. Misaotra ny fitiavanao dia nampianatra, nananatra, nanitsy. Misaotra ny amin'ireo teninao marobe Tompo. Mba tsy ho mpiainy mpanadino any tsirairay ka mitaka ny tenany, fa mba ho mpiainy mpankatoa dia handravaka ny fiainam-pahatanorano tsirairay tokoa ny teninao Tompo. Tsy vita ny herin'ny tena ny fampiarana an'ireny, fa milanao Jesosy, milanao fanahy-masina dia ianao fanahy masina ilay mpampatsiahy, no ampatsiahany zany amin'ny fotoana rehetra izay ilan'ireto tanora reto, an'ireny fampianarana rehetra hatramin'ny nataon'ny pasteur ka hatramin'izao ora izao. Dia mba handray dingana ny tsirairay hankatoa, hampiatra. Dia misaotra sahady ny amin'ny valim-bavaka rehetra, ny amin'ny tsy voatonony ny vavaka akory, amin'ny sosiny tsara rehetra izay efa homaninao, izay excellent rehetra efa homaninao an'ireto tanora reto. Dia ataovy mahay miandry an'izany izy, ataovy mahay miaino an'izany izy.
ary ataovy mahay mandray an'izany izy. Dia mankasitraka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Misaotra ny tompontsika afaka mamarana an'izao fotoana izao. Tehaka mafy be tsika ho an'ny zoky Saoly ho fisaorana anazy.